Fanomerabantsika tsiraray avy a tonga soamantsara eto androany iaraka ihain'ny tenin'Andriamanitra tsika dia isaorana ny tompony fotoana izay omeny a fa avy aminy izao rehetra izao ho azy ny voninahitra ho azy ny saotra dia misaotra antsika ihany koa ny amin'ny fahatongavantsika isaorantsika satria nisy fanasana nandeha tany na tamin'ny télé na tamin'ny fanasana izay mety nomeny namana ny havana dia tonga soamantsara eto tsika dia isaorana antsika ihany koa zany ny fanotronana fanatrehana ny fotoana ny lohahevitra izay napetraky ny tompo a ho resahana mandritra ity volana mai sy juin ity dia ny hoe ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana manino tsika no eto tsika satria zay napetraky ny tompo ato anaty hoe zarao ny amin'izany hoe ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana zany betabe ny zavatra misy atao amin'ny firenena eto Madagasikara manerana zao tontolo zao ny amin'ny resaka fivavahana betabe ny hevitra betabe ny teny betabe ny fizarana betabe ny fivoriana amin'ny forona eto seroa ny anaram-piangonana amin'ny forona eto seroa izay mitaona olona ho any aminy haino izay ambara ian'izay resaka voalazan'ny ten'Andriamanitra rehetra ary betabe no hita fa makany amin'ny lalana tsy izy vitsivitsy misy ny mandeha amin'ny lala marina misy ny mandeha amin'ny lala mahitsy tokoa mandeha amin'ny fahamarinana ato amin'ny baiboly isaorana ny tompo zany ary mba hitohy hatrany eny zany ary hitoetra amin'izay fahamarinana zay fa maro ny mivoana tsy arak'ilay voasoratra ato amin'ny tenin'Andriamanitra intsony tsy manambara ilay tena fanjakan'Andriamanitra voasoratra ato anatin'ny baiboly intsony fa teny mivoana teny mivily ary efa faminaniana raha teo moa zany hoe lasa ahodin'ny olona ilay tenin'Andriamanitra noho ny filany noho ny sitrapony noho ny tompontsoana ho azy manokana dia avilin'ny olona ilay tenin'Andriamanitra ka maro no ao anatin'ny fahajambana no lasa voasarika dia lasa any amin'ny lalana tsy izy mieritreritra hoe ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra mieritreritra hoe ao amin'ilay lalana napetrak'Andriamanitra nefa rehefa jeren'i Jesosy dia tsy hitan'i Jesosy hoe tsy ao amin'ny fanjakany ary tsy lalana mitondra makany amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia izay no nametrahan'ny tompo atao anatinay hoe zareo ny tenin'Andriamanitra momba ny fanjakany sy ny fahamarinana momba ny fanjakany sy ny fahamarinana fa betabe ny zavatra voalaza ato amin'ny tenin'Andriamanitra ato izay tsy arahan'ny olombelona intsony izay tsy arahan'ny mpitondra fivavahana ny mpitarika ny mpitory fa mivily ary manohatra mihitsy ara izay voasoratra ato dia noho izany dia napetraky ny tompo hanambara izay fahamarinana zay tsy hoe izay ny lafatra tsy hoe izay ny fanaperana sy mahay ny zavatra rehetra fa sombontsombo ny fahalalana fa le fahalalana sombontsombo izay nomen'ny tompo anay a dia tsy afaka tazomina fotsiny satria nitondra fahafahana ho anay nitondra fiainana nitondra fahazavana ho anay ary tsy afaka fiainana ny fahazavana tsy afaka tazomina le fiainana fa mila zarana ho an'ny rehetra mba hanana ny rehetra fiainana ihany koa mba hanana ny rehetra fanafahana ihany koa dia izay ny anton'izao fotoana izao maninona lazaina hoe fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana satria maro koa ny olona ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra sy fahamarinany a nefa toa mbola ao anatin'ny ozina ny fiainany mbola ao anatin'ny tsy fahalavorariana ary atao tsy timombana izay zavatra ataony sikasany kanefa izy ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra ary zay mahatonga Jesosy ilay niteny ao amin'ny ny andraisantsika azy a le votoatony mihitsy le tena vaindohan'le teny dia le ao amin'ny Matio hoe aza mananareo ny amin'ny aninareo aza mananareo ny amin'ny fitafiana zany rehetrarehetra zany dia ny jentilisa no mikatsaka an'izany mitady an'izany fatratra fa fantatra ny rainareo fa tokony ho anareo zany fa katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia hanampy anareo zany rehetra zany ny tompo a mahita le fanahiny tsirairay ary noho izay fanahiny tsirairay zay nahatonga anazy ny teny hoe aza mananareo hoe inona no haninay inona no hosotroanay inona no hotafianay jentilisa ozy izy mitady an'izany fatratra fa ny rainareo mahafantatra fa tokony ho anareo zany fa zao mba hahafahanareo mahazo an'izany rehetrarehetra zany ka tsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinana manina nefa misy kristianina
milaza fa zanak'andriamanitra mbola tsy manako hanina, mbola tsy manana kotafiana satria manino? satria tsy mikasaka ny fanjakan'andriamanitra, na mikasaka fa diso fikasaka. Fa raha mijery an'io tenan'andriamanitra io tsika dia tsy tokony hisy zanak'andriamanitra noana. Sa hoana? Tsy tokony hisy zanak'andriamanitra tsy hosahirana amin'ny fitafiana. Aza manany amin'ny hanina, aza manany amin'ny fitafiana, aza manany amin'ny osotroana. Jentilisa no mitady an'izany fatratra. Fa zany zavatra zany fantatry ny rainareo fa tokony ho anareo fakatsao aloha ny fanjakana sy ny fahamarinana. Dia misy 10 taona, 20 taona, 15 taona, 30 taona kristianina tao amina tokom-pivavahana, tao amina trano fivavahana anankiray, nefa mbola ao anatin'izay ady zay hoe tsisy hanina, tsisy fitafiana, tsisy osotroana, manana olana foana resaka ara-bola sy resaka ara-fiainana eto tany. Fa ny tenin'Andriamanitra milaza mihitsy hoe katsao fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana manampy zany rehetra zany. Inona mahatonga an'izay tsy manampy ary? Maninona ny misy an'izay? Voalaza misy any amin'ny tenin'Andriamanitra any amin'ny ohabolana, any amin'ny salamo, dia ozy izy hoe ny olo-marina ozy izy tsy andro fotsy zany. Tsy misy olona andro fotsy zany ny olo-marina. Ary koa voasoratra hoe Davida dia nilaza hoe efa mba tanora ihany aho izy izy, ary efa antitra ankehitriny, fa tsy mbola hitako izy izay marina nafoy na ny zanany mangatakanina, fa miatra mandrakarivo reny. Fijoroana vavolombelona nataon'i Davida zany. Fijoroana vavolombelona nataon'i Davida zany. Ny olo-marina dia ozy izy hoe tsy mangatakanina, tsy hoe tsy manako hanina, miatra ary reny ozy. Aiza ny olo-marina amin'ny 2017? Matoa tsy miatra izay zavatra izay ao amin'ilay fikatsahana fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany misy tsy miady. Manaiky an'izany ve ianao? Fa raha araka ny sitrapon'Andriamanitra ary araka ilay tenin'Andriamanitra no hoe katsahanao fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany, manampy ny zavatra rehetra. Tokony hanampy ny zavatra rehetra. Fa mila fatana hoe ohatry ny ahoana moa izay fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana izay. Afaka vakiantsika ilay tenin'i Davida ao amin'ny Salamo. Salamo fa 430 sa fa 730. Salamo fa 730. Andiny fa 520. Salamo fa 730, andiny fa 520. Davida no manoratra ny salamo. Davida dia olona araka fon'Andriamanitra. Davida dia mpaminany. Davida dia mpanjaka. Davida dia nanambara ny amin'ny fahaterahan'i Jesosy, nanambara ny amin'ny fanjakan'i Jesosy, nanambara ny amin'ny momban'i Jesosy Davida. Ary izay teny rehetra nanambarany Davida, tenin'Andriamanitra velona sy mahery azo itokisana. Dia izao ny voalazany salamo fa 730, andininy fa 520. Efa mba tanora ihany aho ary efa antitra ankehitriny. Zany hoe olona efa manana traikefa, amin'ny teny frantsay olona efa expérimenté. Efa mba tanora ihany aho ary efa antitra ankehitriny, fa tsy mbola hitako izay marina nafoy na ny zanany mangataka hanina. Miantra mandrakarivo reny ka mampisambotra ary ny taranany ho tahina. Ahoana ny fandraisanao zany tenin'Andriamanitra zany? Lanitra sy ny tany ho levona, ny teniko tsy mba ho levona, tenin'ny Tompo zany. Ahoana ny fandraisanao zany tenin'Andriamanitra zany? Falazaiko anao hoe Davida nanambara an'ity, Davida mpanjaka, Davida mpaminany, Davida nanambarany amin'ny tenin' Jesosy Kristy, ary Davida sanjoro vavolombelona hoe efa mba tanora ihany ahako, efa antitra ankehitriny, fa tsy mbola hitako izay marina nafoy na ny zanany mangatakanina, miatra mandrakarivo reny ka mampisambotra. Raha olo marina ianao, raha olo marina isika, tokony ho tanteraka aminao io teny io. Zany tsisy marina
zay angatakanina ozy izy fa miatra ary mampisambotra maninona nefa ny tsy tanteraka zay mahatonga zay tsy ho tanteraka dia le ao amin'le fanjakan'Andriamanitra mihitsy misy tsy mazava misy tsy mipetraka tsara fa io ny voalaza ny tenin'Andriamanitra io voasoratra io raiso tsara io dia tadidio dia samy mijoro eo alohan'io tenin'Andriamanitra io zaho sy anao io ny voasoratra iainanao ve io marina aminao ve io sa no fanohatra amin'io hoe milaza ianao fa marina nefa ianao mangatakanina nefa ianao misambotra tsy normalina ny fanjakan'Andriamanitra zany tsy normalina ny fanjakan'Andriamanitra misy zavatra mila amboarinao misy zavatra mila amboarinao dia zay mahatonga an'ilay mandritry ny roa volana hiresaka momba ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinantsika fa raha ny sitrapon'ny tompo ary ny fandiniana sy ny etaeta tapitra ny roa volana dia mba iainanao mihitsy zany hoe miaina araka ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany zany ho tanteraka aminao tenin'Andriamanitra io tsy manany amin'ny ampitso ianao tsy manany amin'ny hoavy ianao tsy problema aminao misakafo tsy problema aminao fitafiana tsy problema aminao zay hosotroana fa omenanao maimaimpona miaraka amin'i Jesosy Kristy zany amen raha efa zany moa ny aminao isaonana ny tompo zany aravasoa arabatsara fa mampalahelo mijery ny olona milaza fa kristianina nefa sahirana nefa nona nefa tsy ampianina nefa tsy ampifitafiana voalaza ny tenin'Andriamanitra fa katsao ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana manampy anareo zany rehetra zany aza manany amin'izany avy alao zany hoany ny jentilisa no mitady an'izany fatratra ny jentilisa no mikatsaka an'izany fatratra fa ny rainareo mahafantatra fa tokony ho anareo zany dia samy mandiny tena maninona tsy mbola tanteraka amiko zany manahoana ianao amin'ilay fanjakan'Andriamanitra miaina araka ilay fanjakan'Andriamanitra ve ianao miaina araka izay voasoratra ato ve ianao dia mbola veritsika ilay izy mbola fampidirana ihany zao zavatra resahako antsika zao sy ho famotinana le tamin'ny heriny fa mbola hiditra amin'ilay tena le fizarantsika rehefa avy eo dia mbola zay rentsika ilay izy ao amin'ny Matthieu toko fahenina le nilazain'i Jesosy Matthieu toko fahenina manasanao mamaky tsara ny Salamo fafito amin'ny telopolo ray manontolo io rehefa any an-trano fa misy famarinana be da be ao ary anjaranao mampita hoe aiza ho aiza amin'io fa resaka olo-marina sy ny olona tsy ao amin'ny tompo io Matthieu toko fahenina Matthieu toko fahenina dia averiko vakina le teny andininy fadimy amby roapolo ary noho izany dia lazaiko aminareo hoe aza manany amin'ny ainareo dia zay hoaninareo na zay hosotronareo na ny amin'ny tenanareo dia zay hotafianareo reo nresahan'i Jesosy ny hanina ny hosotrona ny amin'ny tenanao ny fahasalamana ihany koa zany ny amin'ny fitafianao dia lasa amin'izay Jesosy maka fanoharana moa ny aina tsy mihoatra noho ny hanina va ary ny tena noho ny fitafiana tsy njovy ny voromanidina fa tsy mba mamafy na mijinja na mitaona ho any an-tsopitra ireny ary ny ray ainareo izay any an-danitra mamelona azy voromanidina ny ray ainareo izay any an-danitra mamelona azy ozy manaraka mo tsy mihoatra lavitra noho ireny va ianareo velominy ny voromanidina zany hoe tsisy fahatrotrahana tsisy fahavesarana tsisy faharerahana fa ozy izy hoe tsy mba mamafy reny tsy mijinjy reny tsy mitaominy reny ao any an-tsopitra nefa ny rainareo any an-danitra mamelona an'ireny mo tsy mihoatra lavitra noho reny va ianao any hoe tiany lazaina dia hoe velominy ianao raha reny velominy feno vorokely ny mirahira amin'izao zay fa ny olombelona monomonony ny olombelona miondrika dia tafitohana dia mianjera ny olombelona miady dia asain'ny tompo mipetraka kely ianao mipetra aloha anao jereo vorokely vao maraina vorokely dia misiontsioka manontolo andro dia manitsidina misiontsioka satria Andriamanitra ray mamelona mikarakara azy ianao izy mihoatra lavitra noho ireny mba tsaro amin'izay ny fimomonomanao sy ny fimemenomanao sy ny fibedibedenao sy ny adinao fa miderany tompo ohatrany ataon'ny vorokely mihoatra lavitra noho ireny ianao izy
mihoatra lavitra noho ireny ianao zany tokony isy fiderana foana ny fiainanao, tokony isy tsikitsiky ny fiainanao, tokony isy fankalazana ny fiainanao, fa tsisy olona voataonanao amin'ny fivavahana mihitsy raha ianao moty tava malahelo mitanondrika kivy reraka. Zany ve ny kristianina? Kivy reraka mitanondrika moty tava resy tsia ny fanjakan'Andriamanitra dia fanjakana ny fandresena. Voalaza ao amin'ny Romanina fa manoatra noho ny mpandresitsika amin'ny alalan'ilay tiatsika. Miovà fanavaozana ny saina ho Paoly. Romanina 12. Rehefa ao amin'ny tompo zanaky ny fanjakana mihoatra lavitra ny voromanidina. Jerevy ny hatsaran'ny voromanidina. Fa misy karazany misy reny. Ary feno fahatsarana fa ozy ny tompo hoe mihoatra lavitra noho ireny ianao. Ikeo zay. Haino zay. F'izao misy famarinana mila amboarina ao, misy zavatra mila apetraka ao. Toizako ihany le izy. Ary izy aminareo na dia manahy azy no mahay manampy ny andro ny ainany na dia kely monja azy, ary nahoana no manany amin'ny fitafiana ianareo dia nio tsara ny faniry voninkazo ho any an-tsaha, tsy mba miasa na mamoly reny. Eo indray dia mbola misy hoe tsy miasa izy na mamoly. Nefa lazaiko aminareo fa na dia Solomona natao voninahiny rehetra aza tsy mba nitavy tahaka ny anankiray amin'ireny. Voninkazo andresahana dia ampitainao amin'ny Solomona. Solomona zany mpanjaka mahery indrindra, tsy isotra azy teto tany, natao alohany na natao arinany, fa zany nanana ny fahendrena noho izay endry rehetra, ary zany nanana ny arena noho ny arena ny rehetra. Fa hoy Jesosy Kristy hoe le voninkazo eny an-tsaha mbola ambony lavitra no Solomona. Dia noho tsara le fampianarana ho anao androany. Mbola ambony lavitra no Solomona ozy le voninkazo teny an-tsaha. Dia hoy ny lazainy avy eo, ary raha ny ahitra any an-tsaha vakio tsara le ten'Andriamanitra. Lazainy aloha le izy voalohany hoe voninkazo azonao. Dia eo voninkazo ery ambany misy hoe karazana lili, anarana voninkazo zany. Dia toizan Jesosy amin'izay le fampianarana dia nataon Jesosy inona le voninkazo avy eo? Ahitra ozy izy. Efa nataony ohatrany hoe bozaka fotsiny zany sisa. Azay voalazany amin'ny Isaia hoe ahitra ihany ny nofo rehetra, tahaka ny vonin-javatra ny hatsarany, maina ny ahitra malazo ny voniny. Ahitra ny nofo rehetra. Fa zao ny fahamarinana ato amin'ny tenin'Andriamanitra, raha ny ahitra ozy izy izay any an-tsaha anio atsipy any am-patana rapitso ampitafian'Andriamanitra toy izany, tsy maika ava ianareo ry kely finoana. Misy problème ao, problème mana finoana. Tsy maika ava ianareo ry kely finoana, noho ny akely ny finoko no mahatonga an'ilay tenin'Andriamanitra tsy ho tanteraka amiko. Dia efa napetraka Jesosy le hafatra hoe ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana dia resaka finoana ihany koa, fandraisana ny fahamarinana iainana araka izay voasoratra atao amin'ity tenin'Andriamanitra ity. Fa voalazany mihitsy hoe le voninkazo tsara izay tsara lavitra noho ny tao amin'ny Solomona, ianao mbola tsara lavitra noho ireny. Azonao ve zany fahamarinana tenin'Andriamanitra zany? Mahatonga anao tsara lavitra noho ireny satria ianao navotany Jesosy, satria ianao vidiany Jesosy tamin'ny rany, satria ianao le malalany, ianao le fofombatiny. Dikan'izay tsy olon'olo-paona ianao. Zay koa zany dia fataro. Dia za moa dia inona e? Za nge dia tsy kely e, tsy hitan'ny olona e, zao ihany e, maly tsy miova e, tsy azo atao e. Rehefa zay ny tonono vavanao, zay zany tongava aminao araka izay teneninao, tongava aminao araka izay teneninao. Fa voalazany tenin'Andriamanitra hoe niahatra izay any androany atsipy any am-patana rapitso ampitafian'Andriamanitra tsara tareha, ataon'Andriamanitra salama zany, tsy maika ava ianareo ry kely finoana, noho ny finoanao no mahatonga ilay izy tsy ho tanteraka. Dia mitoy ny tenin'Andriamanitra, hoy amin'izay Jesosy, noho izany aza manahy ianareo ka manao hoe inona no haninay. Tsy tokony fantaniana apetraka aminao tsony zany. Amen. Tsy tokony izay tsony problème manao. Problème manao dia zao. Ny tokony ho problème manao zany dia zao, ahoana no ataoko mba hahavoavonjy ny dada sy ry mama sy ny manodidina eo akaikiko? Fa ny vary sy loka sy ny fitafiana zany tsy problème aminao tsony. Fa misy zany mbola izay foana ny problème. 10 taona, 10 taona, 20 taona mpivavaka kristiana, fa mbola izay foana ny problème. Tsy tokony ho problème zany raha ao amin'i Jesosy. Fa marina tenin'Andriamanitra zaraiko aminao ity, ary maimaimpona zany ao amin'i Jesosy.
tsy tokony ho problema ntsony zany fa raha mbola misy manana problema zany eto mandiny tena ary ako tsy hofanameloha tena koa nefa fa mianatra tsika zay ny anton'izao fotoana zao tsy ho fanamelohana tsy ho fanamelohana fa fampahafantarana ny fahamarinana fampahafantarana ny fahamarinana voalaza ny ten'andriamanitra ao amin'ny oabolana toko efatra fa ny lala marina dia tahaka fipoakandro maraina izay mihamazava mandra-pitaotavona ny andro ny lalany marina dia tahaka ny fipoakandro maraina izay mihamazava mandra-pitaotavona ny andro zany lalany marina inona dikan'izay tsy misy fiemorana tsy misy fampitehana tsy misy fahamaizinana fa memandroso zay ny lalany marina le marina ao fanjakan'andriamanitra io dia ozy izy hoe tsy tokony ho vocabulaire anao tsony zany hoe inona ny sakafonay inona indray no tafianay inona indray no sotroanay ahiratra ny masonao androany azavy eo amin'ny tompo ianao androany dia fantatra hoe tsy azakazaka amin'izany tsony ianao fa zany omena fotsiny zany omena fotsiny zany fa tsy zany ny olana tsy zay ny olana fa ozy izy hoe amin'izany aza manahy nareo ka manao hoe inona no hoaninay inona no sotroanay inona no hotafianay fa zany rehetra zany dia katsahany jentilisa fatratra raha mamaky ianao amin'ity ten'andriamanitra ity Matthieu dia zao misy ny antsoina hoe jentilisa dia misy ny antsoina hoe inona ndray jentilisa dia ndray inona ray jentilisa dia ndray jiosy fa raha mamaky le ten'andriamanitra lazainy Jesosy teo iza le resahany teo fantatry iza ozy izy fa tokony ho anareo zany fantatry ny rainareo fa tokony ho anareo zany raha toa miteny hoe ray dia inona zany ianao zanaka misy zany ny jentilisa dia misy ny zanaka dia ny jentilisa no mitady fatratra azonao ny jentilisa no miazakazaka zany zavatra zany ozy izy dia katsahany jentilisa fatratra fa ny zanak'andriamanitra tsy mikasaka an'izany fatratra azonao ve zany tsy mikasaka an'izany fatratra ny zanak'andriamanitra tsy zany tsony ny azakazahany tsy zany tsony ny mamaky azy tsy zany tsony ny mampiaina azy eto tany fa zany efa fantatra ny ray fa tokony ho azy fa ny jentilisa no zany tady an'ity tady an'izao tady arena zavatra resahako anao eto fanamariana kely ty fitenenina tsy resaka tonga anao miliardera ny zavatra resahako eto akory tsy tonga anao tena hoe ampiroborobo sy tena hompanefoefo ny zavatra toriko aminao tsia hanina ny resahako teo fitafiana sakafo ny aina ny tena hiditra amin'le fampianarantsika rehefa avy eo fa io no resahan Jesosy io no zava-dehibe amin'i Jesosy io ny zava-dehibe amin'i Jesosy fa misy zava-pona zay diadavin'ny olona nefa tsy ilain'i Jesosy ho diadavin'ny olona dia miazakazaka amin'izany ny jentilisa ozy izy fa fantatry ny rainareo fa tokony ho anareo zany mazavatsika zay dia hoy ny voasoratra hoe izany rehetra zany dia katsahany jentilisa fantatra fa fantatry ny rainareo zay any an-danitra fa tokony ho anareo zany fa katsaho aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia anampy ho anareo zany rehetra zany ary amin'izany dia aza manany amin'ny ampitso ianareo fa ny ampitso anany azy ampy ho an'ny andro ny ratsy miseho eo aminy ampy ho an'ny andro ny ratsy miseho eo aminy aza manany amin'ny ampitso ianao ny ampitso anany azy ny androany iainana ny ampitso mbola tsisy ny maly efa lasa ny androany ny iainana ny androany ny tompony mitaha ianao ny androany ny tompony mijery ianao ny androany ny tompony mitsinjo anao ny androany ny tompony mikarakara anao ny ampitso tsy hainao Jesosy na afaka 10 minitra dia tonga reraka fotsiny ianao nanahy reraka fotsiny ianao natahotra fa ny zavatra diavy tompo dia ny anio miainany amin'ny anio aza manany amin'ny ampitso ianareo fampianarana apetraka Jesosy eto dia tsy tokony hisy ny fanahiana ary fampianarana apetraka Jesosy eto dia mila manana finoana ary fampianarana apetraka Jesosy eto dia zao misy ny fanjakana zao tontolo zao misy ny fanjakan'Andriamanitra misy ny jentilisa misy ny zanak'Andriamanitra ny atao hoe jentilisa dia ny ivelan'ny fanjakana gentil nation hafa firenena ny jiosy sy ny jentilisa fa amin'ny heviny ara-panahy izy dia zanak'Andriamanitra hoy ny ten'Andriamanitra hoe tsisy tsony jiosy jentilisa grika barbariana skitiana tsisy tsony zany fa iray eo amin'Andriamanitra ianareo zay lavitra taloha efa akaiky eo amin'Andriamanitra ianareo zay vahiny sy olona lavitra taloha dia efa akaiky eo amin'Andriamanitra hafa nampiraisana ankohonan'Andriamanitra
teo izy hoe katsao ny fanjakan'Andriamanitra sy ny famarinana. Aza mikasaka vola, aza mikasaka vary sy laoka, aza mikasaka fitahina, aza mikasaka fitafiana, zany rehetrarehetra zany omen'Andriamanitra anao maimaimpona, fa katsao ny fanjakana sy ny famarinana. Amen. Katsao ny fanjakan'Andriamanitra sy ny famarinana. Dia mandritro ny rovolana ijeren'izay fanjakan'Andriamanitra sy ny famarinana zay. Rovolana zany ara tsy ampy. Fa ny androm-piainanao ray manontolo dia momba fanjakan'Andriamanitra sy ny famarinana foana. Fa rovolana zany ampahany kely fotsiny. Dia ny zavatra hitantsika tamin'ny heriny no resahako vetivety. Voalaza tamin'ny heriny fa ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy amin'ny fihinanana sy ny fisotroana fa fahamarinana, fihavanana, fiadanana, vokatry ny fanamasina. Zay ny atao hoe fanjakan'Andriamanitra zany aloha voalohany indrindra. Romanina 7:10, andininy 7:70. Romanina 7:10, andininy 7:70. Fa ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy amin'ny fihinanana sy ny fisotroana fa fahamarinana sy fiadanana ary fifaliana ao amin'ny fanamasina. Ny fanjakan'Andriamanitra dia misy resaka fanamasina. Ny fanamasina nefa tsy omena ny olon'olona rehetra, fa ny fanamasina omena ny olona mibebaka. Ary ny olona mibebaka no toeran'ny fanjakan'Andriamanitra, ary eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny toeran'ny fanamasina. Dia rehefa ao ny fanjakan'Andriamanitra tsy resaka fihinanana sy fisotroana fa resaka fahamarinana. Ela be ny fahamarinana resahantsika resahana be tamin'ny heriny, fahamarinana, fihavanana amin'Andriamanitra, fihavanana amin'ny olona, dia fifaliana vokatry ny fanamasina. Zay ny fanjakan'Andriamanitra. Dia niresaka koa tsika tamin'le heriny ny amin'le hoe ny fanjakana dia amin'izao fotoana dia fanjakan'olombelona. Raha nahita n'le fahitany Nebukadnezara atao amin'ny Daniel, dia nahita n'le sary vongana, dia nisy tao voalaza hoe ny lohany dia volamena, dia avy eo vola fotsy, dia avy eo varahana, dia avy eo vy, dia avy eo tanimanga. Fanjakana nisy ny sesisesy ireo, fanjakana babiloniana, fanjakana mediana sy persiana, fanjakana grika, dia ny farany fanjakana romanina. Efa tapitra le loha volamena, efa tapitra le varahana, dia efa tapitra le zay rehetra zay, fa eo amin'le fanjakana le ry amin'ny visy tamangitsika izao. Dia le fanjakana manaraka atao aorianan'izay dia hoy izy hoe nisy vatony latsaka. Dia le vatony latsaka iny nandrodana an'ireo rehetrarehetra ireo, nandrodana ny volamena, nandrodana ny volafotsy, nandrodana ny varahana, nandrodana ny vy, zay aren'ny tany ny potehan'ilay vato. Dia ilay vato iny nakatoerana ary nibahana. Dia tsy izy ny vato iny fa fanjakan'i Jesosy Kristy, fanjakana zay mbola ho avy amin'ny ao aoriana. Fa Jesosy Kristy koa dia niteny ao amin'ny Matio nilaza tamin'ny Petera hoe ianao ny fiangonana, ianao ny fiangonako, ary eo ambony vato lampy ito Jesosy Kristy ilay vato lampy no anorenako ny fiangonako, ary vavahadin'ny fiainatsita tsy haresy azy. Ny fiangonan'i Jesosy Kristy no itoeran'ny fanjakan'Andriamanitra raha amin'izao fotoana. Luka 7:10 dia milaza hoe aza mierikerikinareo fa ny fanjakan'Andriamanitra dia ao aminareo. Zany hoe ao amin'ny tsirairay avy zay nanolo tena ho an'i Jesosy, zay nibebaka marina, miaina amin'ny fahamarinana sy miaina amin'ny fahamasinana, dia ao aminy ny fanjakan'Andriamanitra. Ao aminao ny fanjakan'Andriamanitra, fa tsy ao amina trano, tsy ao amina tokom-pivahana, tsy ao amina toerana anankiray, fa ao aminao. Ao aminao ny toerana fanjakan'Andriamanitra. Zay aloha ny fanjakana misy. Fa rehefa ho avy ny fotoana zay iverenan'i Jesosy eny amin'ny lanitra, mbola akany ny fiangonana any aminy any mandritry ny fito taona, dia misy le nilazaintsika avy eo le fanjakana rivotaona zay fanjakan'i Jesosy amin'izay. Isaia 2:7 milaza an'izay. Dia eo le fanjakan'i Jesosy misy amin'izay no hitantana ny firenena, ny eto amin'izao tontolo izao ray manontolo, mbola ho avy zay ao aorianao. Fa ny amin'izao fotoana dia le fanjakan'Andriamanitra dia ao aminao. Dia io fanjakan'Andriamanitra io tsisy lainga, tsisy fitaka. Io fanjakan'Andriamanitra io miaina ao anatin'ny fihavanana, ao anatin'ny fiadanana. Io fanjakan'Andriamanitra io anjakan'ny fanamasina. Zay ny zavatra tena nresantsika tamin'ny heriny. Ary voalazantsika hoe tsy fanjakan'olombelona io, tsy hoe tsy fanjakan'ny pastera sy ny fahamarinana dia hanampy anao ny zavatra rehetra, na hoe fanjakan'ny apôstôly sy ny fahamarinana dia hanampy anao ny zavatra rehetra, na hoe fanjakan'ny bisopy sy ny fahamarinana dia hanampy anao ny zavatra rehetra, fa hoy izy hoe katsao ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia hanampy anao ny zavatra rehetrarehetra. Dia zay ny voalazantsika atao anatin'izay hoe fanjakan'Andriamanitra.
zay aloha le tamin'ny heriny. Amen. Toy izantsika fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany a dia zao indray ny zavatra anankiray faharoa zany hoe raha iresaka fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana tsika dia andao tsika hijery ao amin'ny Timoty voalohany toko 4:10. Timoty voalohany toko 4:10. Fa vakitsika ny alohan'le 10 sy ny ao arinany fampianarana zay omen'ny tompo atsika tsirairay avy androany. Timoty voalohany toko 4 dia ataotsika ny 7 manomboka azy. Timoty voalohany toko 4:7. Raha misy olona manao fampianarana hafa noho izany ka tsy manaky ny teny tsy misy kilema dia ny an Jesosy Kristy tompontsika sy ny fampianarana izay mahatonga ny toe-panahy araka an'Andriamanitra dia mihebohebo foana izy ka tsy mahalala na inona na inona fa adala amin'ny fiadikevitra sy ny fiaditeny izay mahatonga fialonana, fifandirana, fanaratsiana, fiaian-dratsy, fifandirana lalandava, fanaon'ny olona vetaveta saina sady efa nialany ny fahamarinana, manao ny toe-panahy araka an'Andriamanitra ho fahazoany zavatra. Fa misy tombony lehibe tokoa ny toe-panahy araka an'Andriamanitra omban'ny fianinana, fa tsy nitondra na inona ho amin'izao tontolo zao isika, sady hita fa tsy hatondra na inona hiala, fa raha manan-kanina sy fitafiana isika dia aoka hianina amin'izany. Halleloja. Ary zay tahanan-karena dia latsaka amin'ny fankam-panahy sy ny fandrika ary ny filana maro tsy misy antony, sady mandratra izay mandetika ny olona ao amin'ny fandringanana sy ny fahaverezana. Fa ny fitiavam-bola no fototry ny ratsy rehetra. Koa ny sasany izay fatra-pitady zany dia efa voavily ny ala tamin'ny finoana ka nanindrona ny tenany tamin'ny alahelo be. Fa ianao kosa ary lehilahin'Andriamanitra mantosiry zany zavatra zany ka meza mitady fahamarinana, toe-panahy araka an'Andriamanitra, finoana, fitiavana, faharetana, fahalemem-panahy. Miadiny ady tsara ny finoana, azony ny fiainana mandrakizay, fa ho amin'izany no iantsonanao koa sy nanaovanao ilay fanikena tsara teo mason'ny vavolombelona maro. Izao mananatra anao eo anatrehan'Andriamanitra izay mamelona ny zavatra rehetra, ary eo anatrehan'i Kristy Jesosy izay nanao ilay fanikena tsara teo anatrehan'i Ponty Pilato, mba ho tehirizinao tsy hanantsiny amampondro hatramin'ny fisehoan'i Jesosy Kristy tompontsika izany dity zany. Ny andrina finaritra sady tokana, mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo no aneo izany amin'ny fotoana. Izy ihany no manana ny tsy fahafatesana, mitoetra eo amin'ny mazava tsy azo atonona izay tsy hitan'olona sady tsy hainy jerena. Ho azy eny ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay. Amen. Anaro ny mpanan-karena amin'izao fiainana ankehitriny izao mba tsy hiavonavona na tokony harena miovaova, fa Andriamanitra izay manome antsika malalaka ny zavatra rehetra mba hifaliantsika, mba hanao soa, mba hanan-karena amin'ny asa tsara, azoto manome sy miatra, ka dia hiary fanorenana tsara ho an'ny tenany ho amin'ny andro ho avy, mba hiazonany tena fiainana. Ry Timoty, tehirizo ilay natolotra anao, ka miala amin'ny fibedibedena foana sy ny fanoherana avy amin'izay atao hoe fahalalana, kanjo tsy izy izay neken'ny sasany ka nanita amin'ny finoana izy. Ho aminareo anie ny fahasoavana. Amen. Alleluia. Fampianaranao ny tompo anahy androany, fampianaranao ny tompo asy anao androany dia zao: ny fitiavam-bola ny fototry ny ratsy rehetra. Ny fitiavam-bola ny fototry ny ratsy rehetra. Angataka mba ampanginana kely ny telefônina antsika tsirairay avy fa eto am-pianoana ny tompontsika zao mba tsy ho velongelontsika amin'izany, fa piantsika daholo zay rehetra zay aorianan'izay tsika aoriana fotoana mba mamerina amin'izay indray, fa apetratsika ao ambany fitarihan'ny fanamasina reo amin'ny fanatrehan'ny tompontsika dia mba tsy hisy zavatra ny elingelina atsika fa hiasa malalaka ny fanamasina. Fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana dia zao: ny ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana dia tsy ao amin'ny fitiavam-bola. Zay zavatra anankiray tena mipetraka. Tsy ao amin'ny fitiavam-bola, tsy ho tia vola.
fa hoy ny voalaza hoe ny fitiavam-bola ny fototry ny ratsy rehetra. Fitiavam-bola ny fototry ny ratsy rehetra. Ary be da be ozy izy ny latsaka tratran'izany fitiavam-bola zany dia nisy filana maro, nisy fandrika maro nandratra ny tenany dia nitondra nakany amin'ny fahaverezana. Ilaina ny vola, fa raha tsisy ny vola tsisy zavatra afaka atao. Fa izao tsy ho amin'ny fitiavam-bola sika. Hebreo 7:15 andininy 5. Hebreo 7:15 andininy 5. Hebreo 7:15 andininy 5. Aoka tsy ho amin'ny fitiavam-bola ny toe-tsainareo, fa mianina amin'izay anananareo. Fa hoy izy, izao tsy andahoanao mihitsy na afoy ianao akory. Ka dia isa manao hoe isika, Jehovah ny mpamonjy aho, ka tsy atahotra aho. Inona no azon'ny olona atao amiko? Tonga dia fiainana pratika mipetraka amintsika tsirairay avy. Ny olona amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia ny toe-tsainy tsy amin'ny toe-tsaina fitiavam-bola. Petrako tsara mihitsy izay. Matoa miteny an'izay ny tompo androany dia mila mandray an'izay ahako. Mila mandray an'izay tsika senao. Tsy miteny akory aza miasa. Tsy miteny akory tsy miasa tsony ary tsy mila vola. Fa matoa napetraka ny tompontsika eto amin'ity saly ity, manao an'izao fitoriana izao dia nisy vola nampiasaina atao. Satria nanome ny tompo ahafahana manao zavatra rehetra. Fa izao le fisainana tia vola. Izay no halan'Andriamanitra. Ary io fitiavam-bola io, sao tsika mieritreritra hoe ny mpanam-bola be ny tia vola, fa za tsy tia vola, fa nahary zaro ary ny any aminao, fa raha anao saina fitiavam-bola, tia vola ianao zay fisainanao fitiavam-bola. Tsy miankina amin'le sandrany anananao io, fa miankina amin'le sainao mihitsy. Miankina amin'le sainao mihitsy. Fa mamotika fitiavam-bola. Hoy voalaza hoe ny fitiavam-bola no fototry ny ratsy rehetra. Dia zay revo ny ratsy rehetra. Afaka mitentsika tsirairay avy eo am-pitoerana eo. Inona ny zavatra ratsy tianao lazaina? Inona ny zavatra ratsy hitanao eto amin'izao tontolo izao? Dia ataovy ny fanadiadiana sy fandalinana kely iny dia mefary iny any amin'ny fotony any hoe fitiavam-bola daholo zany. Fitiavam-bola daholo zany. Fitiavam-bola ny amonoana olona. Fitiavam-bola no amadiana olona tsy mivadim-pitokisana. Fitiavam-bola no ividianana ny rariny ka ny marina indray lasa afenina, fa ny lainga ny lasa maka-toerana, dia no amarinina ny marina, no amarinina ny meloka, ary ny meloka lasa marina indray, ary ny marina no melohana. Rehefa misy vola asisika, fototry ny ratsy rehetra. Ny fitiavam-bola ny fototry ny ratsy rehetra. Ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, ao amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy, amin'izao fotoana, ny akamarony, ataoko lasa hoe fanjakan'Andriamanitra moa izy, fa raha ny tena fanjakan'Andriamanitra pura, fahamasinana zany, tsisy resaka fitiavam-bola. Fa ao amin'izay milaza hoe tranon'Andriamanitra, ao amin'izay milaza hoe fanjakan'Andriamanitra, ao amin'izay milaza hoe toeram-pivavahana, dia ny akamarony lazaiko amintsika. Fa fitiavam-bola ny tena betsaka ao. Vola ny tena resahanao, vola ny tena mibatoeranao, ary lasa raha vao tsisy vola, ohatran'ny hoe maizina. Raha vao tsisy vola, ohatran'ny hoe tsy mandeha zao. Ary lasa vola ny mamaika. Raha vao tsy manam-bola ianao, dia tsy dia ilaina ianao amin'ny trano fivavahana. Fa raha manamanam-bola ianao, atsoina matetika. Raha manamanam-bola ianao, atotonona matetika. Raha manamanam-bola ianao, aza omena plasy aty alohaloha aty. Fa raha tsy manamanam-bola ianao, alao nareo ariarindrina ary. Fitiavam-bola. Satria ny ao anaty dia intéressé, mitady vola, mitady voninahitra, mitady arena. Ary zany zavatra misy amin'izao fotoana. Raha miresaka mitory filazantsara, dia ny akamarony dia resaka vola. Azo vola ianao. Ho milionera ianao farafahakeliny, fa sasany ho miliardera. Ho décorasenao marsehana amina miliara. Ga zany ve ny afatra amin'ny fitoriana filazantsara? Zany ve ny afatra? Sarotra be ho amin'ny manan-karena hoy Jesosy sarotra be ny idiran'ny manan-karena fanjakan'ny lanitra. Teny izy ato amin'ny Timoty ato hoe teneno mpanan-karena tsy atokony harena miovaova, fa atoky an'Andriamanitra izay manome malalaka, anao soa, hiantra.
dia raha miverintsika any amin'ilay Matthieu 5 dia eo ambonin'ilay hoe aza manahy dia hoy Jesosy hoe tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamony ianareo fa na Andriamanitra na ny vola ny tomponareo, na Andriamanitra na ny vola ny tomponareo. Mahafinaritra be ny apôstôly rehefa nijoro latsahan'ny fanamasina dia nandeha nitory an'ilay fahatsaraan'Andriamanitra dia momba an' Jesosy ny resahana. Tsisy fitoriteny resaka vola tao, tsisy fitoriteny resaka fahombiazana tao, fa tonga dia nifantoka amin'i Jesosy fotsiny fitorian'i Petera hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Fa tonga dia 2,000 no nibebaka, 2,000 no nangataka atao batisa teo ny eo rehefa nitory filazantsara. Satria ny filazantsara dia nifatoka tamin'i Jesosy Kristy, ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia mifatoka amin'i Jesosy Kristy, mifatoka amin'i Jesosy Kristy. Dia rehefa andeha ho any amin'ny tempoly amin'izay Petera sy Jaona, tadidinareo izay tantara izay, dia nisy an'ilay lehilahy nalemy teo amin'ny vavahadiny tsara endrika. Dia nangataka foana io isan'andro nalemy teo. Dia rehefa tonga Petera sy Jaona dia inona nambaran'izy mirahalahy? Tsy manana vola fotsy aho izy na volamena omeko anao, fa sy ananako no omeko anao. Tsy manana vola fotsy na volamena, sy ananako no omeko anao. Amin'ny anaran'i Jesosy mitsangatsangana. Izany ny apôstôly tamin'ny eglizy primitive, ny fiangonana voalohany. Ny apôstôly ny fiangonana voalohany tsy nanana vola fotsy na volamena. Dia izany hoe tamin'izany mbola nahantra ny olonako. Fa le fisainana mihitsy tsy roty tamin'izany hareny zany Petera sy Jaona. Tsy roty tamin'izany vola fotsy sy volamena zany Petera sy Jaona. Io fivavahana io ny azy tsy anaovany business io, izay ohatran'ny ataon'ny olona amin'izao fotoana. Fa izay misy voasoratra atao amin'ny Timote ato hoe ataon'ny olona fahazoan-javatra le fivavahana, ataon'ny olona fahazoana vola le fivavahana. Fa Petera sy Jaona dia niteny mihitsy hoe tsy manana volamena na vola fotsy omenanao, fa zay ananako no omeko anao. Amin'ny anaran'i Jesosy mitsangatsangana. Ny fiangonana voalohany izay voasoratra ato amin'ny Baiboly ary iverenantsika, andalantsika fa tsy hoe efa tonga ao anatin'izay, fa andalantsika hoe mba anaraka an'le fiangonana voalohany dia izao: tsy niresaka vola ireo ary tsy nirotitra tamin'ny vola fotsy sy volamena ireo, fa Jesosy no nifantohany. Jesosy tsy miaraka amin'ny mamona, tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo, fa na i mamona na Andriamanitra ny tomponareo. Misy mantsy hivavaka mba hampitombo vola, misy mantsy hivavaka mba hampiroborobo fananana. Fa za lazaiko anao fa diso izany fivavahana ataonao izany, diso lalana ianao raha izany. Tsy nitondra na inona tsika teto tany, ary raha hiala eto tsika dia ahoana? Tsy hahatondrana na inona na bokotra ray ara tsy nentinao tonga rehefa teraka ianao. Na bokotra ray ara, na fanjaitra ray ara tsisy nentinao, fa avy eo anao rehefa tonga teto nampitafiana nomena zao rehetra zao. Ary hoy ny voasoratra hoe tsy hahatondra koa ianao raha hiala eto. Dia hoy ny voasoratra hoe rehefa manana no inona amin'izay le zay teo, manana no tafiana sy ny hohanina dia maninona? Ampy izay. Mavesatra be eo raha mihoatra an'izay. Ho avy Jesosy eny amin'ny raha lanitra, izay hitoeran'ny harenao dia makaiza ny fonao? Anko ny fonao. Tena hoe mangataka antsika mihitsy hiverina maka ato anatin'ny Baiboly. Testamenta vaovao no tiako resahana. So dia anao masainao hiteny hoe ry Abrahama nanan-karena be, ry Solomona nanan-karena be. Tsy miresaka indray Abrahama sy ry Solomona tsika, reny afaka raisina tandidona ara-panahy, ny harem-panahy. Fa miresaka ny fiangonan'i Jesosy tsika. Fa ny fiangonan'i Jesosy zany dia olona ny aina tao amin'izay antonony fotsiny zany. Antonony, tsy misy ny atao hoe superflu. Superflu zany dia le hoe zavatra aitraitra, zavatra tsy ilaina. Raha miala le izy tsy mahafaty anao. Dia be da be nefa ny mpino, ny zanak'Andriamanitra milaza kristiana aitraitra ny be da be. Raha miala le izy tsy mahafaty azy akory. Fa mahafaty azy amin'izay le izy satria ny hareny, ny fony efa miraikitrany. Efa le trano be, le tany be, le fiara be, le zao. Raha le fasikanerana eo andohanao dia mety izay foana miodikodinao. Tsy haiko ny olombelona efa manam-pahaizana, efa mandeha be,
mety anarina any mety efa voajery hoe ndao hoe mba sikanena lohako rehefa sikanena lohako inona daholo ny miodikodinao tena mety tsy haiko daholo zay miodikodinao dia hoy izy ny tenin'Andriamanitra hoe aoka ny sainareo tsy ho amin'ny fitiavam-bola mety misy vao metrika kely dia business ohatrinona ny tompony amin'izany ohatrinona ny azoko amin'izany ohatrinona ny amin'izao fa ny mpianatra Jesosy Kristy ny tao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny olona nandray ny fanamasina tsy rototra tamin'ny vola zany tsy rototra tamin'izany vola mena sy vola fotsy zany tsy manana vola fotsy ana vola mena omenanao izy Petera nandainga ve Petera tsy hainao kosa dia mandainga fa nareo ve mpianatra ny tompo tsy anany nareo ve tena apôstôly be reo ve tsy anany ny apôstôly moderna ny 2017 ny mety ohatr'izany manana vola fotsy manana vola mena fa tsy manana an'le tena le amin'ny Petera sy Jaona hoe zay ananako no mekonao amin'ny anaran'i Jesosy mitsangatsangana mifanohatra le izy mifanohatra tamin'ny andron'ny Petera sy Jaona tsy manana vola fotsy ana vola mena omekonao fa ny herin'ny fanamasina tao aminy ny afo ny fanahy tao aminy ny herin'ny tenin'Andriamanitra tao aminy ka zay natonony dia nibebaka zay nylazainy dia zay nitenenany dia sitrana zay niesany dia afaka tamin'izay namatotra azy satria tao aminy fanahy ary tsy ny fangaroary tamin'ny vola fotsy sy ny vola mena sy ny fitiavaka reny izy fa ny amin'izao fotoana dia mifanohatra manana vola fotsy vola mena fa tsy omeko anao dia le Jesosy rehefa miasa amin'izay ianao avy eo mitory mizara manao ny tsisy ninona mitranga satria tsy manaraka anao tsony Jesosy fa materielina ny ianao fananana ny ianao volana ianao resaka fisehoana ety ivelany ianao artifisy inona ny atao hoe artifisy ny artifisy dia le zavajavatra ety ivelany haingo ohatran'le nitanareo le azo amin'ny 5 Desambra reny haingohaingona ohatrany tony haingona fa raha vao miala io tsisy inina dia ny olona amin'izao fotoana tsy ao tsony Jesosy fa haingona amin'ny fahatsarany ety ivelany fa ao anaty hozy Jesosy mazana be nge le teny Jesosy eo Matio 7:20 lozanareo fariseo sy mpanorandalàna piatsara velatsia ato ivelany nareo mody akanjo fotsy akanjo lava mitondra baiboly fa ao anaty ao nareo rehefa jerena fitaka daholo ny ao anatinareo rombaka daholo ny ao anatinareo langa daholo ny ao anatinareo alatra ny ao anatinareo famonon'olona ny ao anatinareo zany zavatra misy tamin'ny andron'i Jesosy ary mbola izany amin'izao 7:24 zao mampalahelo fa marary ny fiangonana Jesosy Kristy marary ny fiangonana satria ny volany manjaka volany mitoetra ho anao zay tonga eto androany dia zao no ambaran'ny tompo aoka tsy ho amin'ny fitiavam-bola ny toetsainao fa mianina amin'izay anananao fanjakan'Andriamanitra zany dia zao fianinana inona ny atao hoe fianinana miaina mifaly amin'izay eo contentement izy amin'ny teny frantsay contentement zany hoe tsisy zavatra mahory salama 7:20 tsisy zavatra mahory tsisy zavatra dia davinao be etsony fa manankanina ianao sava merci Jesosy manana fitoana halleloja merci Jesosy manana kosotroana halleloja merci Jesosy fa tsy mitady ny akoatr'izay ny akoatr'izay omen'Andriamanitra anao rehefa ilaina hofatrano indray no hofatrano ekolazy ny ankizy indray ara ny ekolazy ny ankizy sarotra rehetrarehetra ao trano mikarakara an'izao indray ary ianteranao amin'i Jesosy fa ny olona matsy ny ankamaroany lazaiko anao raha vao be io areny io dia adiny Jesosy tsy adiny Jesosy raha vao melany io dia miverina amin'i Jesosy aingana ohatrany tsy mety tsony izany manao vavaka aingana aloha tsy mahazo mandainga isika fa tsy mahazo mamorona tsika fa izay ny ao anatsika aloha tsy afenina fa zay le fo misy intérêt foana mitady foana tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamony ianareo fa na ny vola na Andriamanitra ny tomponareo resika zao amin'ny asan'ny apôstôly 5 zany hoe fototry ny ratsy rehetra zany misy le antsoina hoe Ananiasy Safira fa fantatra zany tantara zany Ananiasy Safira tamin'ny andron'ny apôstôly ry Petera sy Jaona dia nivarotra tany ireo rehefa lafo mividy tany mila hoetiny eo an-tongotry ny apôstôly parenthèse kely
ny vidina tany rehetrarehetra sy ny vidiny entana rehetrarehetra zay namidiny mpianatra tamin'izany dia natao teo tongotry ny apôstôly. Fa rehefa teo tongotry ny apôstôly iny a tsy ho an'ny apôstôly fa natao ampandrosoana ny fiangonana. Zay no natonga amin'ny Petera sy Jaona ny teny hoe tsy manana vola fotsy na vola mena omenanao, satria nateo ara le vidiny tany sy zavatra rehetra namidiny ny mpianatra tany a tsy nitazomin'ny Petera sy Jaona ho azy reny, fa natao karakarana mahatra, anaovana ny fitoriana sy ny sisa sy ny sisa. Parenthèse zay. Zany hoe tsy nitazominy ho azy. Mila olona mahatoky koa amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Nomen'Andriamanitra vola ianao anaovana fitoriana, anaovana asan'Andriamanitra, anaovana fizarana. Rehefa ho amin'ny fitoriana iny, rehefa ho amin'ny asan'Andriamanitra iny, rehefa anaovana fizarana ho an'ny olona iny, dia ho an'ny olona zay. Tsy hoe tena mahazo kiraro ty. Izy efa mahazo télé écran plat ty. Ho amin'ny fitoriana dia ho amin'ny fitoriana, ho amin'ny fizarana ten'Andriamanitra dia ho amin'ny fizarana ten'Andriamanitra. Mila olona mahatoky ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fa tsy manodina vola. Betabenga amin'izao fotoana ny olona tsy te hivavaka intsony, satria ao amin'ny fivavahana, ao amin'ny resaka kristianina no ahitanao fanodikodonam-bola, no ahitanao olona lasa migadra satria nanodikodim-bola noho ny fitiavam-bola. Mamenatra ny milaza azy, izany ny zavatra misy amin'izao fotoana. Dia Ananiasy sy Safira ny voalohany tamin'io. Lafo ny tany dia hoy izy mivady hoe alora angatsy omentsika amin'ny Petera sy Jaona reto, tsy haiko 2 millions d'ariary ny ofan'le vidin'le tany, aleo ataontsika hoe firy 1 million 300 000 ariary, dia nitazomin'ny tany ny ambiny, tazomin'ny tany ny ambiny. Rehefa tonga teo amin'ny Petera sy Jaona, rehefa tonga teo amin'ny Petera, dia ozy Petera, ireo daholo hoe vidin'ny tany, dia mbola nandainga ireo daholo. Dia niteny mihitsy Petera hoe ianao mandainga amin'ny fanamasina, fanamasina fantatrao fa fanamasina io andaingainao. Teony eo dia matiny tsirara, teony eo dia matiny tsirara. Na hery vaika be ny fanatrehan'ny fanamasina. Raha amin'izao fotoana ao amin'ny trano fivavahantsika ny misy ohatran'izany hoe zay mandainga ny raiky tonga dia maty, mety ray salina maty daholo, mety tonga dia maty daholo. Tompo ane amindra fo fa mba hisy olo marina ao anatin'ny fahazavana, tsy ao anatin'ny lainga, maty. Tonga indray vadiny avany, mbola nandainga ireo daholo hoe vidin'ny tany, mbola nandainga any ireo daholo le izy, mandainga ny fanamasina ianao, avy hatrany tonga dia maty teo eo, nandeha nalevona. Ny fitiavam-bola ny fototry ny ratsy rehetra, mahafaty ny fitiavam-bola. Maty Ananiasy sy Safira noho ny fitiavam-vola, nandainga tamin'ny fanamasina, nefa olona mpivavaka ihany. Azonao, olona tao amin'ny tempoly nandeha nivavaka, olona tao anatin'le niaraka tao anatin'le latsahan'ny fanamasina le 20 satria le 20 ireo niara nivavaka isan'andro. Matoa tao Ananiasy sy Safira dia anisan'le latsahan'ny fanamasina le 20 tao zay. Nefa rehefa aveo nisy an'le 2 arivo ihany koa. Zany hoe anisany tao anatin'ny fiangonana zany Ananiasy sy Safira. Fa voavonjy ve Ananiasy sy Safira? Tsy voavonjy. Tsy rehefa miditra am-piangonana dia voavonjy, tsy rehefa ao anaty trano fivavahana dia voavonjy. Ny toe-ponao mila jerena, ny toe-tsainao mila jerena. Fa tao amin'ny fitiavam-bola sy tao amin'ny fitiavan-karena Ananiasy sy Safira maty teony eo, maty teony eo, nandainga tamin'Andriamanitra. Tadio fa rehefa mandainga ianao tsy ny olombelona ny andaingainao fa Andriamanitra. Ny ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra tsisy lainga. Zay mahatonga blokazy amin'ny fiainantsika, zay mahatonga antsika tsy mahazo fitahiana sy ny fomban'Andriamanitra. Zay mahatonga antsika tsy mahazo fanampiana n'Andriamanitra, satria tsika miorina eo ambony lainga. Raha vao miorina eo ambony lainga tsika dia tsy eo Andriamanitra. Dia rehefa tsy eo Andriamanitra dia mitady hery hafa ianao, dia ny herin'ny maizina niraisinao. Dia rehefa ny herin'ny maizina niraisinao dia ny maizina manome vola, voafatotra ao ianao, voafatotra ao ianao. Misy taona ianao dia mamaky an'ireny boky le témoignage reny, an'ireny hoe ex-sataniste africaine reny, zay novany Jesosy fo ary tonga ny bebaka, dia tantarain'ireny sekreny. Misy fotoana zay ozy izy ndray alina tonga dia mahazo vola amina miliara, fa tonga amin'ny maraina tsy maintsy lany io vola io, fa raha vao tsy lany io maty zay. Io vola io matoa natao hoe mamona, fana vola zany zay manohatra an'Andriamanitra, dia misy antony zay. Ary eo amin'ny firoboroboana sy ao amin'ny resaka vola sy arena, matetika misy maizimaizina ao, matetika ozy misy rite satanika, tsy haiko amin'ny alina, 20 alina, amin'ny 3 maraina tsy maintsy mifoha ianao,
manao fombafomba sala am'izao zao raha mbola tianao mbola hisy vola ao aminao, raha mbola hisy tianao arena ao aminao, raha tianao mbola hisy ny fanambinan'Andriamanitra tsy fanambinan'Andriamanitra, fanambinan'le ratsy mifoha ianao amin'ny alina amby 12 ndala aloha makeny amin'ny fasany, ndala aloha mandeha makaria amin'izao, ndala aloha makaria amin'ry, misy pacte atao amin'ny devoly, misy pacte atao amin'ny devoly, dia be da be ny olona manao an'izany. So dia ianao hoe mitsiriritra ny reniny fa olona efa voakejany devoly ny akamarony ozy ary tsy avelan'le ratsy intsony fa efa nanao pacte, nanao fanekena tamin'ny devoly ary anazy fa raha vao miala eo anao dia maty, fa mbola eo famindrampon'ny tompo, mbola eo fahasoavan'ny tompo be da be ny olona tao anatin'izany, ex satanista, ex illuminati, ex franc-maçon, ex reny société secrète reny zay nahita ny resaka ambadika tao mody metimety ety ivelany fa ambadika ao fanomponana ny satanany ao, fandatsahan-drany ao, famonoana olona ny ao, fisotroana rany ao, falotona ao ambadika ao, lazaiko anao zany fa tsara Jesosy dia nisy olona nafahany tao. Kolosiana toko voalohany faharoa ambin'ny folo hoe nanafaka tao amin'ny fanjakan'ny maizina na mino amin'ny fanjakan'ny zanamalalana, dia nanambaran'i Jesosy amin'izay reny avy eo. Fantandremo tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamony ianao. Vola ny fototra ny rasy rehetra. Mahita koa tsika ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 9, misy ilay antsoina hoe Simona mpanao ody na hoe magicien. Io magicien io mibebaka ihany koa, rehefa nibebaka io dia nahitany Filipo nanao fahagagana, nahitany Petera nanao fahagagana, sitrana ny marary, ny demoniaka afaka sy ny maro samihafa, dia ozy izy nanatona amin'ny Petera, tia ny vola ametrao tanana mba rehefa miasa ohatranareo koa dia misy fahagagana ohatran'ireo. Dia ozy Petera hoe vereza miaraka amin'ny volanao, fa hiverinao fa ny fanomezan'Andriamanitra, ny fahasoavan'Andriamanitra, ny aren'Andriamanitra dia azo vidiana vola, mibeba ianao. Fa hitako izy fa mbola misy fakamangidy ao anatinao, ary mba sao dia mba hamindra fo ihany aminao Andriamanitra ka amela ny elokao. Efa mibebaka Simona, efa natao batisa, fa jerevo ny lazain'ny Paoly hoe lazain'ny Petera hoe vereza miaraka amin'ny volanao ianao, satria mbola nisy fitiavam-bola tao hoe mbola tao ihany le trasina mpanao mazia hoe alao indray fa kristianina indray fa alao mametra tanana dia sitrana, mametra tanana dia menjera, misoka kely eto dia mirodana daholy, tena ame vola. Ozy Petera hoe vereza miaraka amin'ny volanao. Fitiavam-bola ny fototra ny ratsy rehetra, fitiavam-bola ny fototra ny ratsy rehetra. Zany zavatra hitantsika. Mahita koa ianao Jodasy, Matthieu toko 4:5-10. Ina nataon'i Jodasy? Namadika an'i Jesosy noho ny fitiavam-bola, sekely 30 namadiany azy. Nanao nisy sitiny jereko izay dia ozy izy hoe zany sekely 30 zany ozy izy raha moarina amin'izao fotoana iainantsika izao dia 7 000 €, 7 900 €, 8 000 € zany. Zay le sekely 30 zay zany amadiana an'i Jesosy noho ny fitiavam-bola. Fa inona ny hafaran'i Jodasy? Nanino? Nananto tena dia avy eo ny anjera dia nitrobaka ny kibony. Fitiavam-bola fototry ny ratsy rehetra, tsy mitondra makaiza fa mitondra makany amin'ny fahaverezana. Any amin'ny mpanjaka faharoa toko 5, 1:1-7 dia mahita indray ianao ny tantarany Namana ilay boka. Dia rehefa boky Namana dia tonga nakao amin'ny Elisa dia nitondra arena be sy fananana be. Dia hoy izy hoe reto ny arena sy fananana be sy trano amin'ny abokako dia ho anao reo. Sitra ny Namana fa tsy naka Elisa na singany ray tamin'ilay arena, tsy naka izy. Fa le mpanompon'ny Elisa no nandeha nanenjika dia nanatona, alefaso eto ty le izy fa ilain'ny Elisa indray. Dia niverina izy nalainy le vola, nalainy le arena, nalainy le vola fotsy, nalainy le volamena ho anazy. Rehefa tonga tao amin'ny Elisa, ny fanamasina tsy azo andaingaina e. Ozy Elisa, afitaiza ianao? Dia ozy teo ihany aho. Dia ozy Elisa hoe tsy hitanao nga fa niaraka taminao ny fanahiko rehefa nandeha nakany amin'ny Namana ianao. Mo fotoana tokony hakana vola ve zao? Mo fotoana tokony hakana vola manolona va zao ozy Elisa? Noho izany ozy Elisa ny abokany Namana dia mifindra any aminao. Teony eo tonga dia boka tanteraka Gehazi. No ninona?
noho ny fitiavam-bola. Noho ny fitiavam-bola. Verezanao miaraka amin'ny volanao. Tanareo amin'izany fototry ny rasy rehetra. Dia be da be koa ny boka ny fahotana. Boka ny fitiavam-bola. Boka ny fitiavam-bola. Tsy hanao zavatra raha tsisy vola. Tsy hanao asa raha tsisy vola. Tsy hanao fitoriana raha tsisy vola. Tsy hanao egala evangelika raha tsy misy cachet. Teneniko foana zay, mety ozy ianao hoe zay indray. Aza atao hoe gala evangelika io raha hakanao vola. Aza atao hoe fitoriana filazantsara kiry io raha hakanao vola. Fa ny fitoriana filazantsara na ankira na tsy ankira, ny gala evangelika na ankira na tsy ankira, na chorégraphie na chorégraphie, tsy fantatro zay tianao alazaina, mahaimaim-poana fa sao dia azo ny fanahy mamona ianao ka hoe hira efatra 700 000 francs ny hira ray, playback 700 000 francs, fa raha ohatra ka tena tendrena dia 1,5 million. Re olona fa vidiana nga le filazantsara. Vidiana raha ipetera teo sy petera vereza aminao miaraka ny volanao sy ny hiranao. Sao dia verinao fa vidiana vola ny filazantsara, ka ny feonao ny vidiana vola, ny fomba fitendrinao ny vidiana vola, ny fahaizanao mihira sy ny fahaizanao mitendry ny vidiana vola. Mahaimaim-poana ny fitoriana filazantsara, na misy materiel na firmy loaty eo, na misy mpahay mitendry mozika be eo, na manofa salina tahaka n'iny ianao, ain Jesosy manome vola anaofana salina, ain Jesosy manome vola anofana instrument, ain Jesosy manome vola anaovana zany rehetra zany. Fa ny filazantsara aza amidy, filazantsara aza atao fitadiavam-bola. Ka tonga indray ny amin'ny lahady dia any Sabotsina Mena zay, tonga indray ny lahady dia any Itosy zay, tonga indray ny lahady dia any Ivato zay. Dia be vola be zay satria zay manao gala evangelika isaky ny mibeba ianao raha ao anatin'izany. Fa mahaimaim-poana ny filazantsara. Esory mihitsy le hoe evangelika, esory mihitsy le hoe fitoriana, raha izay fa atao fotsiny hoe hirahira. Ringana ny oloko no tsy fisiny ny fahalalana. Mampalahelo fa tanoranora me mahay hira, me mahay hira, me mavita hira, me mahay miteny, dia efa latsaka ao anatin'le resaka vola. Rasaka ao anatin'le cercle n'le resaka vola, tsy mandeha raha tsisy vola. Jesosy dia niteny mihitsy hoe nomena mahaimaim-poana ianareo, mizara mahaimaim-poana, amidio ny fanananao rehetra ozy. Dia manaova kitapom-batsy any an-danitra, fa tsy amidy vola zany io filazantsara io, averiko ihany zay. Averiko ihany zay. Raha asain'ny tompo makany États-Unis ianao, na akain'ny tompo ianao makany Australie, raha asain'ny tompo ianao makany Fransa, ny tompo mahay manome vola andehananao any, hitorianao mahaimaim-poana. Fa tsy hoe asiana fidirana le izy fa 100 millions frais anay nandeha taty. Ianao te handeha any, tompo mety tsy naniraka anao. Fa raha ianao asain'ny tompo makany, ianao ndray ary ame olona rehefa tonga any. Halleloja. Ny fanjakan'ny lanitra raha lasaina bavy manam-bola, manana zay ilaina. Rehefa anao an'ity fitoriana ity tsika, dia anao fitoriana amin'ny Rabe Arivelo. Ohatrina ny ofan'ny Rabe Arivelo 1,200 000 francs. Mbola tsy nanomboka akory le izy, dia efa nisy nanome vola. Tsy niresahany olona io, tsy natao in'iny ny olona io. Avy avany le mpivady anankiroa, tia ozy izy misy fanohanana ny asan'Andriamanitra, jerena le vola 1 million de francs. Avy avany indray le ranabavy anankiray, tia ozy izy pour l'évangélisation. Jerena le izy, ozy hoe tonga dia le Rabe Arivelo ity zany. Fa tsy ozy hoe tena tonga dia efa akanjoko sy kiraroko indray ty. Fa rehefa omeny tompo vola ianao anaovana asan'Andriamanitra, dia asan'Andriamanitra io. Tsisy vesatra mihitsy hoe efa le niteneniko tamin'ny heriny moa ty, tsy manina verimberina foana le tena ozy ianao verimberina, fa ozy hoe ny olona tsy vesaranao amin'ny vola zany. Misy ike voageza mihitsy any anaty trano fivavahana any, misy takina vola mihitsy any anaty trano fivavahana any. Misy tena tenena mihitsy hoe zay tsy mampahomby anareo, zay mampisozina anareo, zay tsy mahavoataha anareo, zay mahatonga anao mola tsy manambady, zay mahatonga anareo io mola tsy mahita asa. Nareo tsy manome an'le fahafolo-karena, nareo tsy manome an'le vola, nareo tsy manome an'le rakitra. Raha lasaina bavy, avianao atorok'olona be da be, tsy mamoa fahafolo-karena, tsy mandoa rakitra, tsy mandoa adidy, tsy mamono an'inona, fa mahazo vady, mahazo zanaka, mahazo an'izao rehetrarehetra zao, noho n'inona, noho ny fahasoavan'i Jesosy. Omeny tompo mahaimaim-poana ny zavatra rehetra. Halleloja. Jereo tsara le maty toko fahaenina teo, ozy izy hoe tsy miasy reny, tsy mamoly reny, tsy mitaona ho any an-tsopotry reny. Inona tiany Jesosy tenenina amin'izany? Tsy ho dominao tapany Jesosy vo ameo anao. Halleloja.
ny zavatra rehetra omen'andriamanitra amin'ny malala na dia matory azy izy tsisy mampanahanao ny aminao avy. Rehefa ohatra indray ny tompo miteny antsika hoe ndao indray tsika eo amin'ny aizy izy ty eo amin'ny iny ty le haiko ry izy eo mako eo amin'ny esplanady na ohatrina rehefa miteny Jesosy eo ny atao tsisy vola laina manolona tonga dia omeny Jesosy ny indray ary ampiasao hitoriana amin'ny esplanady. Rehefa miteny indray tompo endana indray any amin'ny palais des sports dia ny tompondray manome vola ao tia indray alefasonay ty palais des sports. Ianao zany amin'izay fotoan'izay mila mihaino tsara ianao ary ianao amin'izay fotoan'izay mila matoky fa tsy hoe vola nomena anao anaovana fitoriana toy izy ianao lao anko kely aloha ty tapaka tsy mitohy intsony ny asa amin'ny fanahy dia ho taraiky eo ianao. Be da be nge ny olona sahala amin'izany ampiasain'ny tompo izy amin'ny voalohany tena miroborobo ny asa mandeha ny asa omen'ny tompo zao rehetra zao anaovana asa fa niodina amin'izay ny saina atre maninona moa ty raha mba hividanako fiara kely nga fiara vidana nasain'i Jesosy nomenanao an'iny nasain'i Jesosy nomenanao an'iny dia anaovana fitoriana maninona moa ty raha ataoko an'izao kely tsy miaraka aminao ntsony ny fanahy. Rehefa tsy miaraka aminao ntsony ny fanahy cinéma sisany ataonao eo cinéma sisany ataonao eo dia rehefa cinéma sisany ataonao eo en tant que acteur ianao dia mitady amin'izay ianao karama en tant que acteur. Raha lasy anabavy raha aman-dreny malala ny filazantsara dia maimaimpona fa tsy amidy vola na inona endriny na aiza anaovana azy. Ireo zanak'Andriamanitra ireo kristianina ireo amin'ny fanjakan'Andriamanitra ireo tenenin'ny fanahy fotsiny ireo hoe toano le asa ry toano le zao ry mandeha ho azy tsisy fanerena mihitsy tsisy hitazomana tsisy anarahana tsisy arakaraka fa tonga dia zay manome fifaliana ny tian'ny tompo. Halleloja. Fa za lazaiko anao fa arakaraka ny hanomezany mbola hanomezan'i Jesosy indray hainao tsara ny tantana an'iny nety tsara iny indray ara manaraka dia ataon'i Jesosy lehibe n'olo teo le izy tsapain'i Jesosy indray ianao aloha hainao tsara ny tantana anazy hay indray ara manaraka mila olona mahatoky eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa tsy olona tia kely tsy olona mangalatra tsy olona manodina zay vola tokony ho any amin'ny tokony ho alehany zay mampahantra ny firenena. Raha ty Madagasikara ty tokony tena mpanan-karembe ty lazaiko anao zany raha ny arena kibony tany raha ny arena eto firenena raha ny Madagasikara mahizany zao ny akamarony dia manotokotom-bola ny akamarony dia mitazona vola ao aminy fa tsy alefa any amin'ny tokony alehan'le izy tompony hoe hiasa ka hitsangana ny olo-marina ary mametraka le fahamarinana rehetra any fivavahana moa dia vao mainka tena hoe ohatr'izay mihitsy hoe misy alatra misy fangalarana misy fitiavam-bola. Fa raha ho an'ny zanak'Andriamanitra raha ho anao raha tianao hiasa aminao ny fanahy raha tianao ho sitrana ianao raha tianao tena hoe anampy anao ny zavatra rehetrarehetra dia aoka tsy ho amin'ny fitiavam-bola ianao aoka tsy ho amin'ny fisainana ny vola ianao aoka tsy ho amin'ity vola ianao. Mampalemy efa misy olona fanahy io mamony io fanahy io dia rehefa fanahy io voatery ianao manana n'ity baiboly ty ianao dia avy eo ianao mola tady an'ity indray ohatrany tsara koa ty azo indray ty tsy mionona amin'ity fa ao aka n'ity indray azo indray ry dia aka n'ry zany hoe misy an'le fanahy mitady azo foana fanahy io dia misy olona tsy apetraka ny vola miazakazaka foana azo ny tany asy avaratra vita iny dao indray ohatra misy tany indray ary atsimo dia anenjika tany indray aka ny tany ary atsimo atsy misy fiara sala amin'izao vidina indray le fiara atsy misy sala amin'izao alaina indray le atsy nefa zavatra tsisy ilainao azy akory. Voakio tsara le amin'ny Timoty teo zavatra tsy misy antony ozy izy dao iondrika kely tsika maky le ten'Andriamanitra Timoty voalohany toko fahenina Timoty voalohany zay te hanan-karena ozy izy Timoty voalohany toko fahenina andininy fasivy izay te hanan-karena dia latsaka anaty fakapanahy zay aloha latsaka anaty fakapanahy sy ny fandrika filana maro zay maninona tsy misy antony sady mandratra tsy misy antony zavatra tsy ilainao fa dia davinao zavatra tsy maharototra fa dia davinao satria zay ny zava-misy eto amin'izao tontolo zao mba mana ny ranona dia te hanana koa mba mana ny anina dia mba te hanana koa nefa tsy ilainao akory le izy ny ranona velao ranona any fa tsy fampijery ao anatin'ny fiangonana misy an'izany fa lazaiko anao fa tsy eto amin'izao tontolo zao akory dia mifaninana ianona ohatra ny namoaka an'izao aleo koa za moaka an'ry ianona ohatra ny namoaka an'ry za koa moaka an'ry misy mety miditra pré mihitsy pré bancaire
pré bancaire zay andehananao ampiasainao amin'ny filanao. Avy eo anao mandefa SMS hoe mba eo tombavaka fa tonga mpitako trosa tsy mety miverina le vola. Ka ny pré nataonao tsy pré araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ny pré nataonao nentinao amin'ny filana. Ny pré nataonao Andriamanitra efa nteny hoe ajanono fa tsy sitrako, mbola niditra ianao. Rehefa tafiditra ianao zay ozy ianao hoe efa trotraka ny adi-tsaina zao natsiaro anao ry tompo. Tompo aloha mamindra fo. Fa be da be ny lalana le atsika tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Be da be ny olona miditra trosa. Be da be koa moa le microfinance be da be reny sy PME tsy haiko avy ny anarana. Dia moramora le dossier atao, dia moramora le za, dia miditra ianao. Ny antony hidiranao ao nefa aitraitra le izy ny akamaroany. Manandranana dia ananina koa, manandranana dia ananina koa. Tsy voatatana le vola avy eo, tonga amin'izay ny amerenana azy, tsy voaverina tsony. Dia ianao nefa kristianina, dia ozy amin'izay ny any amin'ny banky sy ny any amin'ilay mpampindra ireny hoe nareo kristianina reto mampime. Hitenenan-drasy ny anaran'Andriamanitra tsika, satria tsika tsy mahay mitatana, satria tsika tsy mitondra an'ilay izy araka ny sitrapon'Andriamanitra, satria tsika hoentintsika amin'ny filana. Tena ilainao ve io zavatra hidiranao atao pré io? Tena avy amin'i Jesosy ve io zavatra ataonao pré io? Tena hoe araka ny sitrapon'Andriamanitra ve io? Sa hoentinao amin'ny filanao? Sa hoentinao amin'ny fanananao harena? Sa hoentinao isehoana? Mibeba ianao raha izay. Raha misy tratran'izany hoe tsy mety tavaverina intsony le vola, mibeba amin'i Jesosy hoe Jesosy ohatran'ny nampiasapesaiko fotsiny ny vola iny, ohatran'ny rehako izao fiainan'izao fotsiny tia nataoko ty, tsisy fitoriana nataoko, tsisy mahatra ny vonjeko, tsisy marary ny vangiko, tsisy tany hatramin'ny maizina nomeko sakafo, fa netiko tamin'ny filako le izy. Dia bloquen'i Jesosy ianao. Ahoana nataony tamin'ny Balama? Nasain'i Jesosy ny teny mihitsy ny ampondra. Efa miteny ny ampondra mbola kapohana ihany le ampondra. Tsy mba gaka ve Balama inony ty ampondra amin'ny teny ty? Ampitenen'Andriamanitra ny ampondra rehefa tsy i Balama zany mpaminany. Nefa mpaminany nandeha asaina anozina ny zanak'Israely. Hoy Andriamanitra hoe tsy mandeha any ianao, dia mody fanina ihany Balama. Aloha anofo kely ahitana hoe mandeha any ve sa tsy? Dia tsy mandeha hony ahy. Avy eo fandroandray tonga indray ny olona manam-pahefana bebe koa miaraka amin'ny vola serena bebe koa. Tia ny vola serena, ndao hozony. Fa nahita tao anatiny tao, be izany. Be izany vola sy ny sisa. Aleo aloha ary nofo kely indray, atory indray dia mijanona eto hoe hitantsika eo raha manaiky Andriamanitra sa tsy. Andriamanitra efa tsy nanaiky mbola nandeha, dia nandeha izy. Rehefa nandeha izy, ny ampondra no miteny. Ny ampondra efa tsy nety nandeha, mbola najanona ihany. Indraindray ny ampondra efa miteny aminao fa ianao tsy mihaino. Indraindray zavatra efa hitanao maso eo, mbola manontany amin'ny pasitera, mety ve ty pasitera, mety ve ty relan'Andriamanitra? Dia pasitera sy relan'Andriamanitra koa dia azo tombony ao anatin'ilay izy, mba manome kely ho anazy dia mety io fa ataovy. Ianao nefa midoboka ao. Rehefa manana ny hotafiana sy ny hoanina dia maninona? Aoka hianina ny amin'izay. Fa zay maimay tahiana-karena dia latsaka anaty fakapanahy, latsaka anaty fandry, latsaka anaty filana zay tsy misy antony sady mandratra no mandetika ny olona ao amin'ny fandringanana. Be da be ngeny mahita faisana mihitsy niditrose. Be da be mahita faisana mihitsy nakanaka vola amina million miliara sy ny sisa tsy voaverina. Satria nahoana? Fitiavam-bolona mifototry ny ratsy. Mamoana. Tsy afaka ao ianao raha tsy voalohanao daholo. Miditra amponja, atao seziny entana, atao an'izao sy izao. Tompo any hamindra fo aminao ary hanokatra amin'ny masonao, hiverenanao amin'i Jesosy. Dia hozy ianao hoe aleo sakafo sy fitafiana ihany sy zay sotroina dia ampy izay fa faya. Be da be ny ohatr'izany. Raha lasaina bavy, ny asan'ny fiangonana, ny asan'ny zanak'Andriamanitra, tsy ho anao tsony ianao rehefa ao amin'i Jesosy. Tsy tianao tsony rehefa ao amin'i Jesosy. Averiko foana izay. Tsy angoro-karena sy konfornao rehefa ao amin'i Jesosy. Zao averiko ihany, efa mivakina teo ilay izy tamin'ilay fantanindrana bavy teo, Matthieu 5:20. Nona tsy nanan-kitafiana na rary tany an-tranomaizina zay nataonao tamin'ireny madinika ireny, nataonao tamin'izy, nataonao tamiko, nataonao tamin'i Jesosy. Inona no mitondra anao? Fitiavam-bola ho anao, fitiavam-bola ho mpanay foefinao, fitiavam-bola ho sesehoanao. Fa ny jeren'i Jesosy dia izao tsy reny.
jereo matra jereo tsy manan-kitafy jereo ny androramaizy jereo marary zay koa ny fanjakan'andriamanitra fa tsy mitena ana alao azo vola be ary de ho ataoko zay fa zaolona zay jaolona rehefa nasain'ny bebaka ny olona zay manana akanjo roa de maninona aoka mianankiray ho an'ny tsy manana roa fotsiny dikan'izay zany a tompo mampalahelo fa tompo tena hiasa amintsika fa ndraindray tsika be zavatra be ao nefa tsy ilayntsika be zavatra be ao nefa tsy tena hoe capital aminao de nefa jereo no akaikinao efa misy tsy manana jereo no akaikinao fa tena tsy ao mihitsy de renao mipetrapotsiny eo de ozy le fitenena alao loto zay akafana de ozy le fitenena hoe ory avamanana matombo tena zany ten'andriamanitra misy sala am'izany ato fa ovay ny fomba fanao ovay ny fomba fijery amara-pananantsika azy a misy tantara anankiray ty a ato amin'ny Lioka 12 Lioka 12 a de vakitsika mihitsy ty tantara ty andininy fa 13 ary nisy anankiray teo amin'ny vahoaka nanao tamin'i Jesosy hoe mpampianatra teneno rahalahiko mba hizara lova amiko fa hoy izy taminy raha lehilahy iza no nanendry aho mpitsara na mpizara ao aminareo ary hoy izy tamin'ny olona mitandrema ka miarova tena mba tsy ho azo ny fiaremany ianareo zay ny afatra ho anao androany mitandrema ka miarova tena mba tsy ho azo ny fiaremany ianareo inona ny atao hoe fiaremana ny fiaremana de fitiavam-bola ny fiaremana de fitiavana te azo foana te anana foana de ozy zao tandrema fa zao tratran'izany ianao fa ny ain'ny olona tsy miakina amin'ny abetsahan'ny zavatra ananany de nataon'i Jesosy amin'izay ny tantara de nanao fanoharana tamin'izy ka nanao hoe ny tanin'ny lehilahy manan-karena anankiray navokatra be ary izy nihevitra tao am-pony hoe ahoana nataoko fa tsy mamanana fitoerana moriky ny vokatra aho ary hoy izy izao no ataoko andrava ny trano fitehirizako aho ka anao zay lehibebe koa ary ao no amoriko ny variko rehetra sy ny fananako de ilaza amin'ny fanahiko aho hoe ry fanahy eo manana fananana be voatahiry amin'ny taona maro ianao mahazo antoka mihitsy izany a mitsahara mihinana misotro mifalia fa Andriamanitra kosa nanao taminy hoe ry adala anio alina no alaina aminao ny fanahinao ka ho aniza zay zavatra no arinao toy izany zay miarerena ho an'ny tenany ihany nefa tsy mamanankarena amin'Andriamanitra miarerena ho an'ny tenanao ianao ve sa manankarena amin'Andriamanitra inona natao hoe manankarena amin'Andriamanitra feno tenin'Andriamanitra inona ihany koa marao ny asan'Andriamanitra inona ihany koa afaka miteny a manaraka ny didiny mankatony teniny miverina eto tsara tsika atao amin'ity Lioka 12 ty toy izany zay manankarenany amin'ny tenany ihany fa tsy manankarena amin'Andriamanitra inona ny tiany tompo lazaina any amin'izay tsy omby ilay vokatra andao hitarina rehefa hitarina dia atonona daholy ampy anah mandritra ny taona maro io minana mifokisa mitsahara mifalia adaly ianao izy zay ve ny fomba fisainanao zay ve ny fomba fiainanao manankarenany amin'ny tenanao ianao fa tsy manankarena amin'Andriamanitra inona le manankarena amin'Andriamanitra tian'Andriamanitra tenenina mizara raha tsy atonona le toerana dozana tsy atonona tony ty aiza ry rakoto aiza ry rabe aiza rano reto fa tsy atonona tsony ato fa reto hoe zay ny tetavan'i Jesosy natao teto fa zao mambe le arena ozy le iralera lako zay ny arena ohatra ny volokorona kely alana be marary foana tsy mahafoy manome ny ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra raha lasaina bavy de manome ianao nge tsy voavonjy raha sy nanome anao an' Jesosy Andriamanitra nefa ianao mihirimbelona amin'ny akaikinao eo ianao zany asa mafiko ianao tsy manao ninona sy ananao antiky ty anaty tsy anao io tsy anao io lazaiko anao zany ain'Andriamanitra manao azao indray mandeha fotsiny de tsisy tsony io
fa mampalahelo amin'izao fotoana dia izay samy miaina hoy izy paoly hoe tsisy mba mihevitra ny hafa le izy fa samy mihevitra ny tenany daholo. Fanjakan'Andriamanitra raha lasaina jerevy mahafinaritra be tao amin'ny asan'ny apôstôly hoe rehefa latsaka ny fanamasina tsisy ny teny intsony hoe tiana tonga dia nitabarana satria tsy rototra tamin'izany intsony. Inona ny ampianarananao any amin'ny fiangonanao? Inona ny ampianaranao amin'ny toera fivavahanao? Miario anao ho mpanefoefo anao, ho mpanambola be anao, tena olohany anao, tena hipoka ny aferanao, tena hidécrocher marché anao, enao foana. Dia ho anao mibebay ianao raha izay tsy manan-karenana amin'Andriamanitra ianao, manan-karenany amin'ny tenanao. Ary zao loza anio alina ny esorina aminao ny fanahinao. Ho an'iza daholo ireo narianao ireo? Tsy haiko efa nanao fanokanana manasa anareo fa anao inauguration an'le trango fa nataoko ngezangeza izy eo hitehirizako an'izao rehetra izao. Dia hozy ny tompo hoe adala anio alina ny esorina aminao ny fanahinao. Ho an'iza daholo ireo nataonao ireo? Toy izany izay manan-karena amin'Andriamanitra nefa tsy manan-karenany amin'ny manan-karenany amin'ny tena tsy manan-karena amin'Andriamanitra. Beta be ny azo omena, ny marary, ny mahantra, ny kamboty, tsy manako hoanina sy ny maro samihafa lazaiko anao zany. Halleloja. Ary tsy resaka zany lazaiko anao zany fa zahatra tena mila iainantsika pino. Hitanao tsombadika be io tantara io, ianao tsy manana, ianao tsisy anananao, ianao indray avy eo omeny tompo mihoatra dia ianao indray nanome ho an'ny hafa. Ndray alina matory eo am-pandriana tsy tafatombola mihitsy eo am-pandriana fa maheno teny foana hoe hikarakara mahatra ianao dia ame anina ny mahatra hijery ny kamboty hatramin'ny marain'ny andro. Zay foana ny teny voaraiko tany amin'ny 2011 tany zay volana Mai. Dia hoy izay hoe inona moa zany no tokony ataoko? Hikarakara ny mahatra ianao izy hikarakara ny kamboty sy ny mpitondra tena, hamahana azy ianao. Toy izy hamahana azy? Ahoana ny hamahanako azy? Za tsy manam-bola, za tsy manan-karena. Vady aman-janako izao no karakaraiko. Zay foana nefa ny feoreko. Voavitsy nofo izay tonga ny ampitsonia nisy olona ny antso ny vadoka. Mba manaova ozy izy famorina olona. Dia mba hatsoy le mahandratsy kamboty reny dia nanome valeur teo izy hoe valeurana 2 millions sa 3 millions de francs. Zay no lanitsika omentsika izay olona sahirana. Tonga dia ozy miaiky ianao a Jesosy. Tena miaiky ianao a Jesosy. Vita le nofy, tonga ny ampitso nisy olona teny an'izay. Natsona daholo ny olona teo an-tanàna, tonga dia efa nanaovana panier garni, misy labozia, misy harona, misy sisa. Zay ny fiasan'ny tompo. Tao ty ariana kely, le trano namboarinao nipetrahanao, ozy ny tompo hoe io hitazomana mahatra sy ny kamboty sy ny mpitondra tena. Nao zany efa mba namboatra n'le trano, ohatr'izao ny hazo, ohatr'izao ny loko, aina esoriny tompo tao ianao, lasa hitaizana zaza le izy, hamelomana zaza le izy, hamelomana kamboty le izy. Zany hoe no ianao mankatony tenin'Andriamanitra, no ianao miainy tenin'Andriamanitra, ny ianao fa tsy problème matsony. Ny ankizy ery indray mbola omena. Fiasan'ny tompo tsy takatra ny sainy zany. Dia isam-bola ianao dia mamahana ankizy mahatra, miantoka fianaran'ny ankizy, miantoka fitafian'ny ankizy, miantoka fahasalaman'ny ankizy. Zay no nasain'ny tompo natao. Taloha ny tena niazakazaka tamin'iriny, niazakazaka tamin'ny trano, niazakazaka tamin'izao, zao. Tsy important tsony zany hozy Jesosy. Reo mahantra ireo karakaraina, reo kamboty ireo karakaraina. Ary mbola hitariko ao izy Jesosy, mbola hitariko io. Zay vola omena anao, tantano araka ny tokony izy. Izay omeny Jesosy ho an'ny mahatra, ho an'ny kamboty, ho an'ny sahirana. Zay ny andehanan'io fa tsy mandeha makaiza sy makaiza io. Halleloja. Mihaino ny tenin'Andriamanitra, hihaino izay lazain'Andriamanitra. Fa zay le voalaza teo hoe ianao hanome, ianao hizara. Dikan'izay ny ianao fa tsy problème matsony. Azonao ve zany? Ataon'ny tompo gaga ianao, ataon'ny tompo talazina ianao. Teo anao nanetsika nitady anao. Zao anao tsy mitady anao tsoa fa ianao indray ara-mameno ho an'ny hafa. Tsy firiariany zany, tsy fihebohebony zany, fa io le fiainana araka an'le tenin'Andriamanitra, fiainana araka an'le sitrapon'Andriamanitra. Manome ho an'ny hafa, velona ho an'ny hafa. Dia hozy Jesosy hoe midira ianao ny fahazakan'Andriamanitra. Narary dia nitsabonao, tsy nanan-kitafy dia nomenao fitafiana,
tsy nanan-kohanina dia menao sakafo tany an-tranomaisina dia vanginao dia ozy anao hoe fataiza daholo zany Jesosy dia ozy Jesosy hoe le nataonao tamin'ny 2016 le nataonao tamin'ny 2015 le nataonao tamin'ny 2017 dia ay ve reny nataoko rehetrarehetra reny ka ianao daholo reny Jesosy zay ny lazaiko anao any an-danitra ny valipiti any an-danitra ny valipiti inona ny dikan'izay mila matiny amin'ny tenanao mihitsy ianao miala le égoïsme tsika d'origine égoïste fao anome kely tsika tsy marary tsika rehefa anesorana zavatra aza mandainga aza mamorona fa marary tsika ve ty ve dia omeko anao ty ve dia omeko anao tsy zao ampianaran'i Jesosy ianao anome zay any Kristy Jesosy dia efa nanompo ny nofony mba mifaniriny sy ny filany teo amin'ny hazo fijaliana raha velona ho an'i Jesosy anao tsy velona ho an'ny tenanao tsony fa velona ho an'i Jesosy zay koa ny fanjakan'Andriamanitra mahalasa saina be nge le fampibebahana lazainy jaona hoe zay manana akanjo telo zay manana akanjo roa aoka meany tsy manana roa fotsiny dia ampy fa tsy hoe zay manana akanjo folo roa zany hoe ray alina ianao dia vita nefa ny ianao ngamba 5 tomba mindra fo amintsika tomba mindra fo amintsika fa zay ny fanjakan'Andriamanitra tsy tia vola tsy tia arena tsy mikatsaka arena tsy ao anatin'ny fitiavam-bola tsy ao anatin'ny fisainana tia vola fa mianina amin'izay ananana ary mizara ho an'ny hafa halleloia farany amarana anazy Kolosianina 4 Kolosianina 4 mila vonono io fitiavatena io mila vonono io fieremana io te ahazo foana te ahazo foana te anana foana mila vonono io ny aminonana io dia ny azo fijalian' Jesosy ny aminonana io dia manatona eo amin'i Jesosy hoe tia Jesosy afoky ny rehetra anaovako ny sitraponao le lehilahy mpanan-karena tao amin'ny filazantsara dia ozy Jesosy hoe amdio fanananao rehetra izy hoe lasa tamin'ny alahelo izy satria nanan-karena be nanan-karena be izy lasa tamin'ny alahelo tsy fony le arena tsinona fa ho antsika ny arenantsika dia Jesosy zay ny amaranako azy ny arenanao dia Jesosy mba ho tsapanao zany hoe arenako Jesosy tsy atao hirahira fotsiny hoe arena sy fananako iny fa tena arena sy fanananao tokoa ve Jesosy sa mody arena sy fananana fotsiny sa hoe fitaovana hakana arena sy fananana sanatria zany fa rehefa manao ny asan'Andriamanitra volanao mihitsy nge miala volany tena ne miala ny aty amin'ny tena mihitsy no ampiasaina satria hoy Jesosy hoe zay no atao fa ano reo ondro reo ndray alina koa dia tsy nahita tory mihitsy hatramin'ny maraina miodina dia zay fa ano ary ny ondrika miodina dia zay fa ano ary ny ondrika miodina dia zay fa ano ary ny ondrika tsisy azo atao ndao fa anana ny ondron'i Jesosy rehefa mamahana ny ondron'i Jesosy ianao Jesosy koa mamahana anao halleloia dia amarana koa azy Kolosianina 4 dia hoy ny voalaza hoe vonoy ny momba anareo hoe tia tany dia fijangajangana 4:5 vonoy ny momba ny tena anareo izay tia tany dia fijangajangana falotona firehetam-po fanirian-dratsy ary fieremana io le fieremana io fieremana io cupidité ny cupidité dia fitiavam-bola fitiavan-karena vonoy zay teny mihitsy hoe zay vonoy tsika hoa d'origine tia vola d'origine cupide d'origine tia tena satria nandoa vahoata dia ny vahaolana anio ny azo fijalian'i Jesosy teo Jesosy nitondra ny fahalemenao teo Jesosy nitondra ny fahotanao teo Jesosy nitondra ny tsy fahaizanao mankatony tenin'Andriamanitra teo Jesosy nitondra anao le olona taloha ho vonona le olona taloha maty miaraka amin'i Jesosy mitsangana ny fiainam-baovao ao amin'i Jesosy raha misy olona ao amin'ny Kristy dia lasa olom-baovao izy halleloia zany ny zavatra petraka amintsika tsirairay avy androany ho mpiainy mpankatoa ianao ampahany ihany zany mbola mitoytsika amin'ny heri fa ampahany zany hoe mankatoa ny tenin'Andriamanitra tsy ho amin'ny fitiavam-bola ianao ry lehilahin'Andriamanitra mantosirana zany ianao ry vehivavin'Andriamanitra mantosirana zany zay ny toy an'ilay tao amin'ny Timoty teo fa midedava fitiavana midedava finoana midedava toe-panaraka an'Andriamanitra midedava fahamarinana amin'izay miantso ny tompo amin'ny fo madio amin'izay miantso ny tompo amin'ny fo madio tononoko amin'ny anaran'i Jesosy
hiasany anatinao zany teny zany ary hitsangana ianao eto amin'ity fireneny ity hitsangana ianao eto Tananarivo anambary ianao fa Jesosy ny tena rena anambary ianao fa tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona fa na Andriamanitra na ny volany tompony anambary ianao fa ny fitiavam-bola ny fototry ny rasy rehetra ary anambary ianao fa Jesosy ny tena rena haleloia hoarino ny vovoka ny akoram-bola fotsinao hoarino ny vovoka ny akoram-bola menanao ho karakarainao ny mahantra ho karakarainao ny kamboty ho karakarainao ny sahirana ho tsabonao ny marary satria honeran Jesosy zany rehefa miverina izy hoy voasoratra ary satria napetraka Jesosy anao an'izany ianao zay ny antony fisinao ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra manaiky zany ve ianao tsy ho anahy ty fitoriana ity lazaiko anao fa tsy ho fitadiavam-bola tsy ho fitadiavan-karena tsy hoe mba hahazoana kely tsia Jesosy maniraka dia zara maimaim-poana mba hanananao fiainana be dia be hanananao fiainana mandrakizay alalanao hoe inona ny antony iainanao fa tsy azakazaka hitady vola ny antsonanao eto tany tsy azakazaka angorona ianao tsy ho materialista ny antsony Jesosy ianao eto tany fa ny antsony Jesosy ianao miaina amin'ny fahononana mianina amin'izay hanananao tsy mitady be fa zay iainanao zay tokony ho anao ny ambony tsy ilainao haleloia eo anatrehan'izany tenin'Andriamanitra zany samy isaintsaintsika samy mijerentsika aiza ho aiza ny misy fa io zavatra tena apetraka Andriamanitra mihitsy io hoe aza ho amin'ny fitiavam-bola ny sainao tsy ho amin'ny fitiavan-tena ianao fa hijery ny hafa mahampalahelo mahita hoe milaza fa kristiana fa ny katikatananao hoe fanakidimy mivavaka ao aminao skobidono anao fa zany ve mba marina ve zany mba rariny ao anatrehan'Andriamanitra ve zany trano be anao fa anankitelo fa anankefatra mivavaka ao aminao mandeha tongotra andeha hamonjy toeram-pivavahana any aminao inona ny fivavahana torianao inona zany zavatra ambaranao zany tsy vakinao ngany ato amin'ny tenin'Andriamanitra hoe mahafoy fa jamba ny mason'ny olona efa hita zao fa aka ny arenanao tsy arena ary moa zany fa aka zay volanao aka zay fanananao mbola tonga ianao makany aminy miampy ny azy ny fiarany miampy ny azy ny tranony miampy ny azy ny fitaovany rehetrarehetra ianao mbola mandeha bisikileta ianao mbola mandeha tongotra ianao mbola skopito ianao zao satria tsy ny fanjakan'Andriamanitra ny katsahanao tsy ny fanjakan'Andriamanitra ny katsahanao fa mampatahotra be zay le évangile de prospérité mila dénoncena eto Madagasikara zay avy any Amerika avy any Afrika any tsy normal mpanompon'Andriamanitra anana jet privé eto Madagasikara anana an'izao 4x4 raha 10 fanjakan'Andriamanitra tsy zany lazaiko anao zany tsy zany ny fanjakan'Andriamanitra misy zavatra ambadika ao misy fanahany mamona ao misy fomba zao tontolo zao ao dia manaraka ianao dia mandeha ianao dia voageja ao ianao dia ianao koa manaraka an'izay sy mitady an'izay tsy zany ny Jesosy amidio ny fanananao rehetra dia omeo malahelo ianao manaraha zay ny baiko napetraka tamin'le lehilahy mpanan-karena amidio ny fanananao rehetra dia omeo ny malahelo dia ianao manaraha raha ian'ny filazantsara omeny Jesosy any andehananao raha hoe iaino ahy ianao ka ian'ny filazantsara zay nomeny Jesosy tsy hitenenao mihitsy hoe mpahana ifoefo ianao tsy zay ny planin Jesosy ary tsy zay ny afatra tsy hitenenao mihitsy hoe tena ho miliardera ianao anana trano roa telo sy ny sisa ianao ny zanak'olona tsy manana zay ametrahana ny lohany zanak'olona tsy manana zay ametrahana ny lohany tsy nanana zay toerany ianao nefa mioropaka be eto tany mioropaka be lazaiko anao fa ifo io nge mamitaka io fo io mamora mirakitra amin'ny zavatra materiel eo dia mila endahana raha ianao mbola manketaheta mitady zany dia tonga dia ozy ianao hoe tonga dia ozy Jesosy hoe ajanony tsy zany ny mivavahana tsy azona arena tsy ampiroboroboana tsy zany mivavahana fa ny mivavahana nanana fiadanana ao anaty be da be nge manam-boly be da be nge manam-pananana be da be nge manan-karena fa lazaiko anao tsy mahatory zany amin'ny alina tsy mahatory zany amin'ny alina vo misy zatra manengy kely dia taitra dobodoboka ny fo miakatra ny tension tsy aleo tsy manana raha izany haleloia be da be ny olona voatafika sy voaroba maty satria nahoana
satria arena. Za lazaiko anao zavatra teneniko anao a. Zany moa zavatra namanoka lazaiko anao. Niditra ny tranonay karetsaka ray. Karetsaka ray mity ohatr'izao fotsiny. Fa zay tonga ao loha tonga ao. Fa tsisy arenao alainy eo. Jesosy atao anaty no alainy raha aky izy. Haleloia. Satria ampianarin' Jesosy entaka amin'izay zavatra zao tontolo zao. Entaka amin'izay zavatra zao. Matahotra daholo ony. Misy mpangalatra ony, misy zany rabokony zany ony, misy mpamaky trano ony, dia matahotra koa ianao. Fa ianao nga tsy eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny anjelin'i Jehova mitompo manodidina izay matahotra azy ka mahamonjy azy. Inona ny itovizanao, inona ny mahazanak'Andriamanitra anao raha atahotra an'izany ianao. Io na misokatra amin'ny danadana io ary io trano io rehefa miditra ao mpangalatra mangovotra. Lazaiko anao zany. Raha misokatra amin'ny danadana io varavarakely io tsy miditra mitsambikina eo mpamosavy torana azy fotsiny. Satria mahery Jesosy atao anatiko lazaiko anao zany. Haleloia. Mahery Jesosy atao anatiko. Mpanjaka ny mpanjaka, tompo ny tompo, tiako hanananao koa zany. Tsy vola serena ny toriako aminao. Tsy resaka fananam-bola ny toriako aminao, tsy resaka materielina ny toriako aminao, potika solevina daholo zany. Fa le fanananao an Jesosy, tsisy atahoranao zany. Na isy arivo aza lava eo akavananao, isy ray alina lava eo akavianao, aninona ianao? Angovotra, ho faty, ho torana, hijery maso fotsiny ianao. Haleloia. Haleloia. Zany miaraka amin'i Jesosy. Mila démontrena zany. Mila démontrena iainana. Fa tsy rehefa tonga amin'ny alina dia mangovotra. Tsy ho dada, tsy ho neny, tsy ho le gardien. Nga ny gardien mpiandry anao. Tsy matorona rendremana mpiandry n'Israely. Haleloia. Raha Jehova miambina ny tanàna, miahary tory foana mpiambina. Tsy resaka berger allemand io. Berger allemand tratra mipozina fotsiny dia maty. Sa pitbull, sa pitbull moa tsy azo ompiana. Sa doberman sa ino. Sa any voaozana miatihatra amin'izany. Satria ny arenao arena eto tany. Haleloia. Zay na tonga tsy raikitra amin'ny zavatra ny tany zany. Vao misy zavatra ny tady ampiraikitra alefaso any io. Esory any fa tady iraikitra any ny fo. Haleloia. Dia tsisy misy adi-saina hoe tsy ampio hiditra io. Misy zany rabokony zany ony. Efa rasa sécurité. Ampio kely io hiditra io. Tsy io hiditra io miaro ahy. Fa Jesosy atao anatiko. Ny anjelin'i Jehova mitompo manodidina. Ny fanjakany lanitra ny atao anaty. Fanjakana tsy azo ampiororona. Haleloia. Na mandeha mamaky ny loha sahaliko ny fahafatesana azy aho, tsy atahotra ny loza ahako. Misy mila an'izany eto. Misy mila omena toky eto. Fa tsy miadana izy. Miasa saina be izy ao anatiny ao. Miasa saina be ianao ao. Mivadi-po ianao ao. Fa zay le atoloko anao androany. Tsy fanafody ny dokotera. Tsy inona le fanafody hoe mampatory. Fanafody hoe mila hoaninao tsy tapaka. Isaonana ny dokotera aloha sy ny manam-pahaizana mikaroka mba mampisy an'izay. Fa ny ambonin'izay lazaiko anao hoe rehefa Jesosy ny eo, na misy amakitrano ary ianao mbola miheritra. Lao izy anao zay ataony eo miodikodinao. Fa io tsy tanan'Andriamanitra mihazo na tanan'Andriamanitra miaro ahy. Tsy hitanao eo zany. Fa tsika miaraka eo zao dia lazaiko anao fa misy anjely eo manodidina eo. Tsisy mikitika io. Tsisy mikitikitika. Satria ao amin'ny fanjakana. Ary ny fanjakana naniraka anahy. Fanjakana lanitra maniraka anahy. Magaga an'ireny hoe pastera bisopy manana garde de corps reny a. Garde de corps ony. Ianao nga mitovy an'i Obama sa mitovy an'i Macron. Mitovy an'i Trump. Dia mitondra garde de corps. Pastera mitondra garde de corps. Reo olona mahamenatra fina filazantsara torinao. Paster, bisopy, apôtra miaraka amin'ny garde de corps. Garde de corps ahoana e? Nahita an' Jesosy ianao niaraka tamin'ny garde de corps. Nahita an' Petera ianao niaraka tamin'ny garde de corps. Na ho fato an' Jesosy ary izy tsy mirana zany. Hitanao fa fitaka amin'ny filazantsara toriny. Manina izy ny masina garde de corps? Manina nasina garde de corps? Matahotra izy no faty. Matahotra izy no enjehana. Inona no atahorana? Misy zavatra hafahafa, misy zavatra maizina, mbola manaraka azy ianao. Tonga izy asiana tapirozy mihitsy. Reo olona. Neny Jesosy apondra ny netiny. Ny anao tapirozy ny andehananao. Ny anao tapirozy ny andehananao. Dia jerena, raha jerena maso fotsiny dia hoe angamba filohan'ny Italia ngamba izany tonga izany. Kay bisopy. Kay pastera.
zay rehetra tsy nambolen'ny tanako Jesosy teo ngotana. Zay ny itoriko an'ity filazantsara ity. Na iza nenjika, na iza tsy ho faly, na iza iteny ratsy, efa vonona mianaran'i Jesosy, efa maniraka Jesosy. Peta mampalahelo mijery an'le ondry, le ondry indray mamana, le ondry indray no manome. Aiza nisy an'izany? Ondry indray manome, le ondry indray mamana. De jamba maso, de ondry ray Coliseum, ondry ray Palais des Sports, iny mamana an'le anankiray a. Karaha mangarde corps, entretien automobile, karaha nisy rehetrarehetra zao. Mivoatao Babilôna, mivoatao, mivoatao. Tsy voaovanao fa zay ny rafitra babilônianina, fa ianao mivoaka miditra ao am' Jesosy Kristy. Raha hivavaka ianao mirindrina ao amin'ny efitranonao mangingina, dia ny rainao zay mahitanao amin'ny mangingina, izy no hamaly anao. Ahoana zany? Raha hivavaka ianao midira ao amin'ny efitrano mangingina, dia ny rainao mahita amin'ny mangingina. Haleloia! Ary amin'izany dia mivavana reo sisy, rainay zay aiza? Any an-danitra. Haleloia! Fa tsy hoe rainay zay ao amin'ny zizira be ary velo. So dia antsoantso anao hoe dada zako mbola tanora aloha. Hoe rainay any amin'ny Coliseum, rainay any amin'ny Roxy, rainay any amin'ny ry. Tsy zany io e, tsy zany io. Jesosy ny pasteranao. Haleloia! Jesosy ny pasteranao. Iza ny pasteranao? Haleloia! Iza ny apôtranao? Iza ny mpaminanao? Iza ny mpampianatra anao? Iza ny mpiandry anao? Haleloia! Jesosy dia ampy. Fa tsy hoe ohatrany tsy mety raha tsisy mentor. Zay koa mantsy le mentor. Mentor zany le mikarakaranao izy, mikarakaranao ara-panahy. Ohatrany tsy mety raha tsisy père spirituel. Nisy père spirituel zany. Ohatrany tsy mety raha tsisy guide spirituel. Za lazaiko anao fa ny guideko dia Jesosy, ny père de Jesosy. Rainy mandrakizay ny anaran'i Jesosy, rainy mandrakizay ny anaran'i Jesosy. Ianao tsy manandray, ianao tsy nahita ny rainao hatramin'izay, ianao kamboty, zao atoroko anao Jesosy, rainy mandrakizay. Tsy amelanareo kamboty aho izy, ankaty aminareo ahako. Tiako raisinao any anatinao mihitsy zany teny zany. Tena hoe ho afaka ny fatorana aminao, afaka ny fianteheranao amin'ny man'olona, afaka ny fangejan'olona anao, afaka ny famatoran'olona anao. Haleloia! Afaka ny famatoran'olona anao, aza vela ho gejain'olona ianao, aza gejain'olona amin'ny fomba fivavahana, aza gejain'olona amin'ny resaka fahafolo-karena, aza vela ho gejain'olona amin'ny resaka adidy, aza vela ho gejain'olona amin'izany. Fa ianoy Jesosy, inona ny tianao ataoko Jesosy? Ikarakara ny dada sy mamako, ikarakara ny matra, ikarakara ny eny an-dalana, ikarakara ny zao. Haleloia! Haleloia! Ampy zay, ampy zay, ampy zay. Ny fanjakan'Andriamanitra dia zay. Jesosy ao anatinao isan'andro. Jesosy miaina ao anatinao isan'andro. Ny fanjakan'Andriamanitra dia nareo mivady mifankaty. Ny fanjakan'Andriamanitra dia nareo mivady mifandevitra. Fanjakan'Andriamanitra dia nareo mivady mahay miray saina, miray fo, ary tena hoe ao anatin'ny fampitokisana. Izany ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fanjakan'Andriamanitra dia ny tokantrano izay anjakan'i Jesosy eo afovoany eo. Haleloia! Tianao ve zany? Gratuit zany. Ary tsy misy afa-tsy izay ny andrasan'i Jesosy. Ny fanjakan'Andriamanitra dia ho anareo mpitovo mikasana andeha hivady dia miaina amin'ny fahamasinana, tsy ao anaty fijangajangana, tsy ao anaty firaisana ara-nofo alohan'ny fanambadiana, fa rehefa ao amin'ny mariazy zay vao misy firaisana ara-nofo. Tsara ho fantatry ny tanora rehetra zany. Fa zany koa mamotika ny firenena, tsisy ankizy madio intsony miditra amin'ny fanambadiana, fa efa ao anatin'ny fahaltona sy ao anatin'ny fijangajangana. Tsy toriana aminao any am-piangonana zany, tsy toriana aminao ny fibebahana, tsy toriana aminao ny tahotra an'Andriamanitra, fa toriana aminao fotsiny a resaka vola sy resaka arena. Haleloia! Androany Jesosy dia amerina amin'ny laoniny fiainanao. Tamin'ny voalohany ny teny dia Andriamanitra, teny nisy mpiainana, ny teny dia tao amin'Andriamanitra, izy no nisy mpiainana, ny teny dia tonga tao amintsika, tonga nofo ka nonona tamintsika. Rehefa miditra ao aminao ny teny, miala ny tahotra, miala ny tebiteby. Ho anao tsy mahita tory, ahita tory amin'izay ianao amin'ny anaran'i Jesosy.
tsy misy fanafody hoanina, tsy misy resaka sapile atao, tsy misy rano voasina tazomina, tsy misy resaka labozia arehatra, tsy misy resaka jiro arehatra, fa le mpanjakampanjaka miditra ao anatinao, le mpanjakampanjaka miditra ao anatinao dia manala ny tahotra, manala ny tebiteby, manala ny ahianao. Haleloia! Ary anananao fiadanana, anananao fitsaharana, hijoroanao vavolombelona manolona. Hoy izy ianao hoe mahatonga na miadana tsy vola, mahatonga na miadana tsy asa be, mahatonga na miadana tsy resaka harena, mahatonga na miadana dia lazaiko anao Jesosy ato anatiko. Haleloia! Tsy tsiriritra olona ianao hoe ianona dia tsara plasy, ianona dia tsara asa, ry anona dia any an-dafy, ry anona dia zao. Aza mitsiriritra ho voalaza. Fa hoy ianao hoe sambatra fa manana an' Jesosy, sambatra fa mitoetra ao anaty fiadanana, sambatra fa manana an'le rainy mandrakizay, sambatra fa misy miasa mikarakara. Haleloia! Mbola vita an'Andriamanitra mikarakara anao ohatra ny nanomezany mofo isan'andro any zanak'Israely, nomezany many isan'andro, nanomezany papely. Mbola vita an'Andriamanitra ny maniraka goaika tahaka ny nataony tamin'ny Eli, anomezany ho anao izay tokony ho anao. Haleloia! Haleloia! Miasa Jesosy androany, miasa Jesosy androany, mikasika ny any anatinao any, manapatapaka ny gadranao any, manapatapaka ny fanahinao any, manala ny tebitebinao any. Fa ny kadô tsara indrindra omeko anao eto androany, tsy manana vola na vola fotsy omenanao, tsy manana vola mena na vola fotsy omenanao, zay ananako nomeko anao, Jesosy nomeko anao, Jesosy nomeko anao. Apo anao Jesosy, feno fiadanana, feno fitsaharana, feno fahatokisana. Ary zao tazomin' Jesosy hatramin'ny farany ianao, tazomin' Jesosy hatramin'ny farany ianao. Aza miazakazaka amin'ny arena sy ny voly atao tany, fa zavatra lazaiko anao, efa eo ambaravarany Jesosy, efa eo ambaravarany Jesosy. Jereo ny manodidina anao, jereo ny tantara eto amin'izao tontolo izao, jereo ny vaovao, fa tsisy milamy meto, tsisy milamy meto. So dia anao anao an'le mpanan-karena le namory arena teo dia hoe tena mbola misy firy taona ty miada any. Aneno ny trompetra, aneno ny trompetra, hitsangana maty zay maty eo amin'ny tompo, hitsangana maty zay maty eo amin'ny tompo. Ianao hiova endrika, hiara-hiakatra amin'ny tompontsika, hiara-hiakatra amin'ny tompontsika. Vonona ny amin'izany ve ianao? Vonona ny amin'izany ve ianao? Aza ho tafandry mandry ianao, aza velo ho matory ianao androany hariva, raha tsy azonao antoka hoe hiara-hiakatra amin'ny Jesosy ianao. Fa ny atonga anao hiara-hiakatra amin'ny Jesosy dia ny fibebahana, ny atonga anao hiara-hiakatra amin'ny Jesosy dia ny fibebahana, ny fialana amin'ny ratsy, ny fialana amin'ny fahotana, ary fanekenao ny fanamasina hiasa. Fa tsy ianao no manao an'izany, fa ny fanamasina ao anatinao. Ny atonga anao hiara-hiakatra amin'ny Jesosy dia ny fanananao fahamasinana, fahamasinana, fa zay tsy manam-pahamasinana tsy hitan'ny tompo. Haleloia! Tianao Jesosy ray aman-dreny, tianao Jesosy zoko malala, tianao Jesosy zandry malala, zay rehetrarehetra tonga eto. Tianao Jesosy, tianao Jesosy, ary tia hikarakaranao izy, tia hanome fiainana be dia be anao izy. Zao tontolo zao amitaka anao zany, ny arena sy ny vola amitaka anao zany, zao tontolo zao amotika anao zany, fa Jesosy tia hanome fiainana ho anao. Haleloia! 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 Hitsangana ho an' Jesosy ianao, hitsangana ho an' Jesosy ianao, raiso ny afo mifanao anao androany, ianao zay efa manana an' Jesosy, mbola hirosonao. Haleloia! Raiso ny afo mifanao anao androany, mbola iainanao amin'ny fahamasinana. Zany fanjakan'Andriamanitra zany tsy miaroaro amin'ny fahotana, tsy miaroaro amin'ny mpaminany santoka, tsy miaroaro amin'ny pastera santoka, tsy miaroaro amin'izay rehetrarehetra santoka, fa pura. Hoy Jesosy ianao dia mandosira. Raha tia vola ny pasteranao, raha tia volany eo aminao, tsy afaka ny teny anao, noho ny fitiavako anao ny tenenako anao hoe mandosira tao. Aza miray, aza miaraka ao, aza miombonota ao, fa ny fijanonanao ao mampiombonotana ao. Fa hozy ny tompo hoe mivoatao, mivoatao. Fotoana zao amoahan' Jesosy ny ondriny, amoahan' Jesosy ny ondriny, satria manana ondry be da be izy, mbola tsy ao anatin'ny vala, ary te hametraka anao momba amin'ny vala izy androany. Haleloia! Haleloia! Haleloia!